Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lava-batona kady fotsy. Tantara no soratany Diam-piano manana Nasaya. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolam-pity Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandritra lafiny teknika Fanampy Nanatontosa Rotsy fitiavana. Lava-batona kady fotsy. Efa milamindamina daholo ve ny tandriora misy hoa? Eto mbola edivana mantsy ny taxi borosy ao na dia hoe vao mangiran-dratsy ary ny andro a. Ny lalana koa mbola lavitra raha teo. Aha, ny laza no iko misy adiniko. Sady la somary be rehan'izay ihany mantsy. Aza dia mifanala baraka koa fa mitovy izao ihany tsikako. Samy zanaka dadanay ihany. Fa dia tena andeha tokoa ve moa izany tsika lesy? Ohatrany tsy mahafoy an'ity tanàna ity indray nge lesy. Tsika etsy hoe tsy verina na tsy tsiditsidika aty intsony fa mba isy fotoana andalovana aty ihany indraindray. Ka na izany azy. Ireo lovana velamamy ireo koa anga azo avela aty fotsiny ka. Izay aloha dia marina. Tsy maintsy mbola mikarakara andreo manko tsika. Na za koa zangeky mba malahelo ihany. Teto ny nalehibe atsika ary teto koa ny karakara ny dada sy mamatsika. Saingy tsy arovako zavatra tsy ty toerana ity. Moko matahotra mafy atsika dada fara so ringana tahaka ny dada sy mama ty ontsika ka tsy hanatarana eto so ny fianakaviana. Ny aza raha teo ny latokan'iny ihany. Misy fahamarinana ihany daholo aloha izany. Izay nge hoe Fa tena raha tsy nisy an'izany asanjolahy izany izao tamin'ity fatra ity. Tena marina raha mba nihetsika teto kosa tsika. Tena marina izany. Saingy marina ihany koa angeny ny dada fara. Tsika ane efa anisan'ny maty ihany koa raha tsy variana tany atsay. Indrisy fa dada sy mama sy ireo fianakaviana vitsy teto an-tanàna no lasibatra ireo tsola. Hany ka lasa tanàna misaona sisy reto navelandry zareo. Mpiaramonina vitsivitsy sisa no hita amin'ny toetra eto. Ny ava mama moa dia reniny tsoka lavitra ireny vao vita ny fandevenana. Tena sotasota tokoa ny tany dia tsika mena-dariry moa izany sisa mba tafajoroko. Vajoroko amin'ireo koa aloha fa ohatrany misy tsindrimandry izany misarika aho hoe ahoana lesy? Mody amin'izay any amin'ny tanyrazany dada. Tsy azoko. Mody ahoana lesy? Anga moa tsy dada fara ny tany any angavy atsika ody ihany ka. Eny eo ihany ilay hoe dada fara fa ohatrany misy zavatra avy izany koa misarika aho. Izay angeny mahatonga andodina andry tato ato hoe alamino amin'izareo sisy atao tanàna ireo fambolena kely izay efa vitantsika ireo ve teo hitantsika eo moa izany rehefa tonga aniko. Fa inona marina moa izany mba hivelomantsika mena-tahanitra tsy ma? Tsy miova aloha raha ny fandaniako azy da tsara eo ray aman-dreniny dada ary da tsara ihany koa izy mivady. Izany angeny mahatonga antsika misolo ny anarany iray tsy satry sahady. Ny lovan'ny dada ny any Ambatoloka angany betsaka ary misy Izay izany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe se adala ny tohandray. Tsy vidiny any Ambohimetendro ninganingana fa zara fa amin'ny Zanahary aky. Izay izao ny lova avy amin'ny dada fa tsy mahay mitazona penina loatra tsika. Ary atao amin'izay nainga tsika fa soa tara fiara eto ka tsy ho lasy eo indray. Ndao ary. Mbola tsy miova mihitsy aky ty Ambatoloka angatiry misy hoe tsy ireo nge mbola lala tsara eto ny mamakivaky ny tendrombohitra. Hita ho alesiko. Lala kely manivatsiva ny loha sa fa ny ala kosa aloha dia tena mbola mahatamana. Ela koa ty dia mampametsy. Iza koa lesy mba hijery ny tanàna ambanivohitra ohatran'izao ny fanjakana ve? Andraso eo Paoly raha izany. Izay aloha dia tsisy mba hoe ny fokon'olona ko. Ina koa ny vita an'izay fokon'olona lesa? Hoe tokony vita goudron ohatran'ny lalam-pirenena ve ny tiana tenenina? Kosa sarotra izany.
mba hoe vita arabe tsotra. Efa mety aminy le matoa io foana ny iaina ndraik'izay a. Toko ny vokatra avy aty ambanivohitra foana moa no tena hoe taterina ny andrenivohitra any. Afaka niaina tamin'io izy zany matoa mbola velona sy afaka miaina amin'ny tandrenivohitrako. Mba marina loatra ny Andrea. Ny any efa lasa lavitra loatra ny eritreretra. Mba efa mihevitra hoe tsy le lolohavina miala any Atsatso ny vokatra fa mba le alain'ny fiaro aterana mihitsy. Mba haina ihany koa nge ny lolo sy mitandriny ny taonan'ireny mandrapatonga izy any amin'ny fiantsonana iny. Tsapako tsara ka sady miandavy mihitsy aloha atahoana fa izay le fivelomana aty ambanivohitrako. Fa amiko aloha tiako ny ahy matsiaro ny adana ny aina aminy. Fa elany tsiko hoe efa zatra ny kalesany bera kely ve rehefa matsaka. Dia tsy hitan'izany tsy marina moa izany fa le any Andohasandra iny mifankahitako. Raha koa aloha mahatsapa fa menaka faliana aty amin'ny tontolo misy atsika. Tsy haiko izay any aloha fa mety amiko ny aty. Raha ny saromana an'ireniko ninindreny angambontsika sy ndi tsy efa nihatsiaro reraka sy mainy masoandro namakivaky ny lalana iny. Fa tena lavitra kosa aloha ny lalana namody aty amintsika iny. Ve tsy lalana eo amin'indray mamasabary hoe miala amin'ny fiantsonan'ny taxi borosa. Tena mety mbola misimisy kely jereo asika ty mbola hidina mihitsy loha sahitsiko. Zay vao hivadika amin'ny tendrombohitra riana indri. Zay vao mihazo ny lalankely makany an-tanàna indray avy eo. Andre adididita tsika taloha le manao fialan-tsasatra aty amin'ny dadafara dia tonga ery amin'ny ry alan-kesikary mihitsy makakitay. Tena tadidiko mihitsy ilay izy ireny. Zao raha mba efa ohatrany ahoana izay samy kely ao. Ay tonga dia le samy kely ny tonga tao an-tsaindry. Ka izy le nisavika an'ilay lohan-kinina tamin'iny dia niatona teny ambony teny ny everiko fa anao paranga amby izy tamin'iny. Eno ake tamin'ny fahazazana daholo ekirena. Lasa marina sy fanadina. Fa mahafinaritra tamin'ireny ka. Hita ho tena mbola le saretandry dadafara ve ty? Eny tokoa ala izy. Tena izy mihitsy iny ka. Tena mbola tsy miova mihitsy izany raha misy oa. Eno ahy. Marina. Ary aleo aloha tsona mba hitondra antsika fa ohatra ny andeha hamonjy fidiana angamba izy izany. Aleo hoe lahy tsoko anazy fa elave efa vaky feo dia sao dia tsy fantany eo ny feo an'lahy. Dadafara. Dadafara andrena vela. Ary iza koa ary izany miantsoantso izany. Dadafara, izay mena da ihany e. Otry. Ary iza koa reto olona roa reto e. Tena zaho mihitsy mantsy no antsoniko. Voka. Olona kitana. Eo, voka eo. Aleo aloha ajanony reto omby reto e. Io fa nijanona izy ry misy oa. Voka. Andao monjy aingany antsika. Ary mba handraso koa ilay siritsima. Mavesatra be nge reto etako reto e. Eo etiko reto sasany reto sady aingana fa sasany miaritra dadafara. Voka zao. Ary tsy izy roa kely zanak'Andretsoarana rahalahiko ary ve reto mamikiviky be miaraka amin'ny entambe reto e. Tena izy reto. Tapa-kevitra ihany angamba. Manao ahoana dadafara? Misy kely marina. Manao ahoana reto dadafara? Mbola tadidinao ve izay? Le tsy marofo marina. Tena nitata ny sena vela mihitsy ty sety marinako. Tena lehibe nareo reto. Ao ampiakarao anaty sarety aloha reto entanareo reto fa hitako tena reraka mihitsy anie nareo izany. Io ake ampiakarako azy Zay. Dia miakaranareo ao aorianao e. Sady mandeha ihany tsika fa efa somampisampo koa nge ny vodilanitra e. Eny reto dadafara. Tena efa hitako miana fify mihitsy ny volombavan'ny dadafara. Tazako ny sopirana teoko. Sady manao takariva miana fify aty ambony sarety tsika izany no motoka. Koa izany dia tena mahita lazainy. Fa misy ambina vomanga kely izay ao anaty spiraory misy fa hitako tena nona mihitsy anendry izany e. Tonga dia hoany ho an'riko rery daholo fa aza omena le tsimy io e. Io mantsy izako mahita dia niresaka ihany.
aleo efa avokisaka resaka eto. Eno ary dadafarako, hitako lasa voky tampoka mihitsy izy teo vao nahitanao. Ary tena mbola betsaka izany ry dadafara, sao dia mba hihinana tokoa aloha elahy e. Tonga dia minana aloha ndry fa ao avy ihany aho. Tena zany mihitsy ilay fofona tsy afozako ny aty amintsika aty ka. Le mitainatainy momby andrahoana mangazy maina. Manitra izy zany a. Zay fa tombotsika ka. Aleo aloha tonga dia apiditra an'ilay tombo reto any am-pahatra e. Se kosa ry tsima tonga dia mba toa miakatra any ambony ireo entanareo ireo e. Ary tao mangina be aty izany ry dadafara. Mety mbola tsy ao ve izany samy? Efa ao ambony ao izy ka. Io efa midonaka io ny ao an-dakoziko. Mety efa manokona ao izay. Dia efa tena tsy andry lahy mihitsy koa aloha ilay tanany samy a. Heno a retsika. Ary etsy ampiako ilay hitondra an'ireto entan'ireto dia andao hiakatra any ambony fa tsy. Tonga dia mekara reto any a. Apiditra an'ireto vetivety dia ho avy e. Agosy, gosy, le manja, andao. Oka. Reto indri dia reto tonga dia aleo etiko e. Tonga dia any ambony a. Dia lesy ny samy a. Masaka vely eto mangazintsika mitsamina ao e. Otry. Fa tsy veo antsima ve izany eniko izany ka. Sa nisofoko ny lalitalovana. Feno saretin'ny dada no eniko teo zako. Toy ny mangazona ahoana ry. Tsy maheno indray ve anareo sa tsenjiny sihatro kato e? Oay. Tena le tsy mity marina fa tsy mahandainga ny sofoko. Dia ahoana le ty? Tonga soa aty an-tanàna indray lesy. Ary aizy misy ny toa mandeha irery lako. Ao ihany lesy izy fa mbola nanatitra entana ny avara-patanoko. Ary maninona koa dia afo ny toa atao midonaka be ohatrin'io e. Mando indray angamba izany kitay izany. Ka amin'izay izao le ry naka kitay dia ireo mando ireo indray no nampiasaina. Aiza kosa lesy dia hoe izany vao nandrehitra mihitsy izaho io dia mbola tsy mahazo rehitra tsara lesy dia midonaka be. Samy manahoana lesy lahy? Ay miso marina salama tsara kia. Ndry manahoana? Salama tsara koa ka. Ary toa lasa be takolaka be ry tony e. Fa dia maninona ny atao midonaka be ty afo ty samy a. Angamando. Nga lolo tsofoko ary azo rehetra tsara e. Nareo izany koa toa samy tsisy mahazaka setroka daholo avaniko. Dia mangalahaka kalany eriry misy ho dia mipetrapetraha. Aleo hoe tsika no mitafatafa mandra-pamasaky ny sakafo aloha. Manao dinika morom-patana eto e. Tena mety misy eto ka. Eto koa mba mahazo hafanana tsara tsika. Ary tena efa maraina be izany andro izany a. Tena reraky ny diomaly koa angambako. Ary aleo hiarina eto fa ho afa-baraka eto raha izao. Otry, tena efa tsy misy ato daholo izy telo mianaka marina. Mety efa lasa any an-tsaha daholo angamba izany raha azoko tsarako. Ary aleo aloha hijery kafe kely ao an-dakozia any aloha dia hamonjy an'ireo any an-tsaha fa sodany masoandro eny an-dalana any raha atoandro loatra aty. Efa hito nafaneny ato anaty vilany ato toka iny anjarako. Ary aleo sotroina dia mandeha ary. Fa ihany rangaly kafe aty ka. Tena mahery tsara. Atahorako akararo ny lohako indray ary iny. Mavita mandritry ny tontolo andro tsara iny ranga. Ary aleo aloha jerena le angady fampiasako taty iny raha mbola aty dia iny no entina any. Mbola indika. Ary aleo andeha amin'izay. Tena mbola tsy miova mihitsy rangaty ambato lokanga tika. Mahay tsy mavana daholo sy jerena rehetra.
vaninandro raha teo koa moa fahavaratra ka mahazo aina daholo ny zava-boary rehetra. Ary mba vatolampy ahoana ary tazako ambony anaty alakesika ry. Ohatry ny mahaliana izany endriny sy ny paoziny izany. Eny e, ny firafitry ny manodidina rehetra mihitsy. Ary maninona moa raha maninona raha miakatra eny mihitsy aloha. Dia raha obetiny tatafara amin'izany dia ahoana? Ny fanarahana mantsy maly dia hoe mamojo ny fanampy eny an-tsaha daholo raha-pitso. Izy ve tsy hevitra hoe mety mbola reraka e? Sady tsy hoe ela koa ange any ho eny e. Aleo ary mamikiviky miakatra aikany. Mbola misy hohanina koa mantsy ny fiakarana miakatra anaty alana sapony. Tena misy atao ilay fiakarana kely a. Ary aleo mivadika ato fa atao ambadika ato mahatazana tsara an'izay jerena e. Ohatry ny hoe misy hatana tohatra izany ilay vonga tany. Sa ve nambolena mananasy ireny? Fa mahafinaritra aloha ato e. Mendrika tranquille izany ny paozin'ilay ala ato. Ary aleo aloha mivoaka etsy amin'ny tsy vatolampy be itsy amin'izayko. Tena hoe lafatra. Tsy karazana toerana mpanjaka ve eto e? Tazana eto daholo ny manodidina rehetra. Ny lohasaha, ny tendrombohitra manodidina ny vohitra, ny tanàna rehetra eto Ambatolokanga mihitsy. Tokony eo amin'ny 30 tafo eo izao ny mponina eto raha ny fahitako azy avy ety. Tazana eto iafasana nandevenana ny dada sy mamy. Ary lehibe ihany ka ilay izy fa tsy tandrotandro tamin'ireny fotoana nandevenany ireny. Toa misy hery hafa izany reko ato anatika ato vao mijery ny manodidina. Indrindra moa rehefa mifanojo ny fasana ny masoko. Toa ohatry ny hoe te hanao zavatra be izany aho. Misy hery te hivoaka be ato anatiko ato. Dia inona re izany e? Ohatry ny mahalasa ngorony be izany koa eto izany fa aleo angah miala eto. Tonga dia aty atsimo aty indray ny lalana dia midina fotsiny indray dia milatsaka any an-tsaha avy eo. Ozy. Ary fa inona kopetra hitako eto? Toa karazana tafo tany-mangy izany. Sady misy potipotana biriky toa. Misy potipotana biriky koa miaraka aminy. Misy vato mivoatra eto ampovoany. Toa ve tsy potana vakina tavoahangy? Tena izy mihitsy tony e. Raha azoko tsara izany dia nisy trano kely teto amin'ity faritra ity. Aleo raha angaha hamonjy ny dada fara fa atao andro ety ihany ka ireo koa izay fa sasany miandry ihany. Manahoana ry bebe a? Salama ve nareo ao e? Poa. Ilay raha vitavitanyity marina. Dray. Ohatry, toa tsy mamaly ary izy fa ilozany ohatry ny mandroraroro fotsiny. Sa ve tsy any ilay arabako teo? Toa koa efa antitra loatra angambako. Aleo averina. Salama ve nareo ao ary bebe a? Salama e. Ahoany dinina moa zany na salama na marofy. Manirikiry avy tsy mahita ny dieto azo. Ary inona ary izany angonongonona izany? Samy hira kosa angamba. Ary aloha mandefa atao ratsy fijery be koa ty paoziny. Manao azafady aloha fa mandalo bebe. Ndao ilay kely fa lalana. Tena efa lehibe marina ity bebe ity e. Reny dia tsy efa miaraka ny lalao tamin'ny dada be andro dada raha ny kontokonto no atao. Nefa izy ity toa mbola velona ihany. Sa ve mety misy hidirany amin'io asany io izany dia tehirizina Andriamanitra izy?
Nefa ny raha ny fahalalako azy dia toatsambaroa ny fitsaboana vazana, fitsaboana gasy manaraka ny tokony ho izy roa no atao fa atao zavatra hafa mihitsy. Sa ve manana fitazomana aina koa izy io. Rehefa eto amin'ny fiarahamonina eto aza fa manopo azy io daholo ny mponina etoko. Dia inona reny mety antony? Ary efa lasa ty aloha ty marina ve tsy makely misy io. Ohatran'ny tsy tazako mantsy nandehanany teo. Andeha loloana izy ho solona omaly. Ay, Tsy efa tonga any am-tamboly azy izay. Fa ony marina ho ary tsamy. Tsy azo ale marina ho ny toboapovoan'ny alana bamboa zao. dia be Katerina ny tena sarotiny andreo a. Raha tazany may anatinantona andreo tena tonga dia ataony may. Tsy tazany akory ary moa zany fa vao manam-pikasana fotsiny ianao dia efa fantany. Odry, fa mba izako le izany bebe Katerina izany. Mbola hitazy foana nareo fa aza maika. Andalovantsika teo iny trano. Somary efajoro mijoalajoala be mitafy-bozaka io fa tsy tazantsika izy teo fa izy mety nahitantsika. Ka teo ary tsy misy olona mihitsy. Aiza no nahitany antsika teo? Ndry marina ry misy ora. Andao ny lalina zorona fa mbola betsaka ny tsy fantatrareo eto amin'ity tanàna ity. Nareo koa moa valo vota fianaran-tsotany. Inona koa izao ny idirana izany? Ary efa tena manovokovoka be raha tsy nizaniko. Jereo tsy efa tena navita maromaro mihitsy le ry izany e. Tsy te hamaly antsony sy tena vadina ny resaka. Fa inona marina ary ny zava-misy eto e. Ary lasa izy tadafara teo ry samy? Namatotromby anapahatra ny misy teo raha tsy diso ako e. Mipetrapetra aloha sady manampy amin'ny sorona fito aloha izy e. Mba manala fangina ako eto mandra-pahamasaky ny sakafoko. Za koa mba hanampy anareo roalahy eto. Avy mihitsy indray misorona ny ty avy ty fa tsy. Aleo aloha akavalatsy ny efitratsy arotsaka dia tamy avy eo e. Ay ve efa eto daholo nareo manao takariva morom-patany e. Tena ianao mihitsy zao ry dadavara ny andrasako eto. Fa ahoana ka? Misy dinidinika ve sa... Tena misy tokoa ry dadavara. Za koa manana mihitsiko. Hono ary dadafara? Aoka aloha e. Io indrindra ilay tsy mandry tantana mihitsy. Mba havelao aloha ny olona hitombona tsara izay vao sesefana fanontaniana fa tsy tonga dia manao ohatran'ny lehibe voka mamanga rafozana. Nareo kosa. Ny ody tsy vita nefa ny kibo efa tafiditra ny trano. Nareo mena tareto koa dia tena mahatsikaiky. Ka veto ary ny fanontanianareo enony e? Dia misaotra anao sahady aloha nanaiky ny ainao nay ry dadafara. Somary maromaro ihany mantsy amin'ny resaka tiako fantatra. Nefa ny fotoana fohy dia fitotiniko angamba. Elako ty be sasiny be ka tsy izay tiana lazaina dia vita fa. Za indray indry. Hita fa marina izanoko. Tsy izany ary dadafara fa momba antsika reto no tiako fantatra voalohany. Dia ny manaraka moa izany ny momba ny tanàna misy antsika ity. Tena eto tokoa ve ny tanindrazantsika, izy avy ireo razambe antsika. Zahay ary le efa nahiko marina. Tsy maintsy ho lazaina azy mena tahito hoe izany ny marina sa ahoana. Nefa ny... Ary toa lasa saina be ao dadafara fa ahoana. Sa ve nisy tsy neto ny fanontaniako teo? Mety hoe namofo tamandry ve sanatriana misy zavatra tsy tokony ho fantatray? Sa ahoana ry dadafara? Ka tsy izany loatra ry sia. Fa hono Iandritsoarana rainareo ve mbola tsy nitantara zavatra taminareo mihitsy fony mifavelony ka? Tena mbola tsy tsaroko hoe nitantara zavatra taminay menadalo izy. Ny fiainanay tany koa ange dadafara dia variana amin'ny fitiadavana dia vita. Moa izy iny lasa tampoka tsy mba nampilaza iny. Eny ny fahafatesana tokoa moa tsy mampilaza ka izany ny joroko solondray amandreny anareo sahadiko. Dia okonareo eny tsara ary. Dia anontany izay mety mahaliana anareo sao dia misy adiniko mantsy. Ao aorianan'izao filazako ny marina aminareo izao mantsy dia tsy fantatra izay isy eo. Tena efa mahafany izany resaka izany marinako. Mipetra aloha se fa resaka tsara tokony ho eniny se koa ny izao resaka atao eto izao e. Aleo ary aloha sady androtsaka amin'ity vara ty ahako e.
Ary alefaso amin'izay ary ny resaka tady. Zao raha ny fianakaviantsika aloha no asiana resaka dia tena teto mihitsy ny tanindrazantsika. Teto ny nalatsahan'ny tavonindreo raibe anay tamin'izany, ary mbola eto ihany koa no lovana velan'izy ireo raha araka ny tantara tsika ireo dia taranaka andriana izay nipoirany aloha tsy fantatro fa hatreto amin'ny rain'ny dadabe ny fantatro izay atao hoe rain'ny tavila izay no niteraka telo mirahalahy dia raha fararano, raha tsy milefitra, raha rabo. Io raha fararano io no raha niteraka ny dadabe anay dia ndretsy marofo izany ndretsy marofo kosa niteraka ny dada Kahandro Mahery. Teny zanaky Kahandro Mahery moa izany dia izahay roa lahy ihany dia andre tsy hoarana rainareo menada dia izaho andre navela no naterany. Izany hoe raha azoko tsara nge izany dia ray ihany ny zanaky dadabe raha fararano sy dadabe ndretsy marofo Izay indrindra tsy niteraka afa-tsy ray ihany izy ireo. Tsy dia haiko loatra aloha ny antony fa nanomboka teo amin'ny dadabe raha fararano eny efa somary reko matetika marina aloha le hoe ndretsy marofo ity ry dada. Sy miteny hoe reny ny taranaka ndretsy marofo ka eo indrindra tsika izao. Nanomboka teo amin'ny dadabe ndretsy marofo no nalaza sady natahoran'ny olona izany taranaka dadabe izany Mety hoe inona ny antony dada fara? Ary manomboka ny afantaranareo ny marina eto dia mila mitandrina nareo telo menada manomboka eto satria isy fahavalinareo eto amin'ity tanàna ity. Odry, fahavalo ahoana tsy azoko inona ny antony dada? Eny tokoa Tena lasa matahotra izany dada fara ka sao dia tsy tokony ho lazaina aminay aloha izany mba hisorohana ny zavatra mety hisy eo aloha Efa fotoana izao ka tsy azo tazomina na sitrika intsony ny tantara fa aleo hitsikafina amin'izay ary matoky anareo telo amin'izay fahendrenana anareo izay dia izao notoy any araka samimeny tsara indray. Mianao izay dada fara? Mpanandro kaikilahy io dadabe anay io ary mpanasitra ny olona tetỳ tamin'ny androny mihitsy. Misy aza moa ny olona avany amin'ny kilometatra lavitra any ny tonga tetỳ mitady fitsaboana aminy. Zany ny zavatra tena nafinaritra ny olona taminy koa dia tsy nangataka na mikarama izy amin'izany fa izay fon'ny olona dia raisiny rehefa tena hita ny fasahirana aza moa ny olona makao aminy dia izy indray manome izay vokatry ny tany mba hoentin-dry zareo ataony sakafo. Mba tsara fanahy kosa dadabe izany tena mendrika mihitsy ny asany. Ary mba inona ho any nanananery hanaovany an'izany ry dada fara? Tena izay indray aloha tsy fantatro tamin'izay mbola kely dia nisy tehana kely izay tsy misaraka aminy mihitsy ary amin'iny no ilazany no avy ny tsirairay. Tsy vita akory ny resaka dada fara dia masaka ny sakafo. Izao tapaka hatramin'ilay resaka. Tsy voavaly akory ny resaka tena tiako nanontaniana azy teo. Le bebe kely. Mba inona koa ary nahatonga an'izy iny tonga ataony eritreritra ato nefa olona ratsy be iny. Izaho koa dia adalako. Ohatry mba ratsy fime koa izany sakany rasamy izany mba inona koa ilay mipoaka be teo sa ve nilatsaka avy any ambony tafo avy any ilay saka dia inona ny mampime azy amin'izany. Aleo matory fa sao saka mampiaraka koa ny no ampiasan'ny saiko eto ka. Izay dia natory mbola tsy andrara tena aloha izao fa aleo le atary no mena fampitandremana kely. Aleo aloha modi-tsofina ny lava-tsofina. Ohatry to mafitairina be ty sa mbola reraky ny havako mila tandretratrany angambany no ary dia ataoko amin'ny fanaovana azy tena rehefa be marenina. Io fa manoaka ary raha roatra amin'izay tikala tetro ray amin'ny taibolava amin'izay ny vavany ny sanasana be iny angene iny ary iny ty
Agana le rehetra. Inona koa ary zany tonga dia tsy nirovaka be any atendrako izany. Otim-bataina katsatsaka ary zany. Adotra masisisy be any izy zany. Poa! Poa! Inona koa ary ty andro miditra ty. Tapaka hatramin'ny toromasoko mihitsy. Sao dia mbola tokony ampiny e. Mitsikanikany be azy zany. Miporaka be koa ny lohako. Otra milanja sesika ispika zany. Mbola ho ampiko indra mbola mitoy ny ditra tena. Zao. Io aloha kely kalamaisa. Agany e. Maharary aty zany. Maty ahy e. Mbola aza mihazo ateny e. Vao tea mainatraka fotsiny teny dia efa zany mahazo ateny. Mbola azy zany hoe tea maina ny Katerine. Maty marina. Fa inona ny olanao amiko e. Mba mifona re. Aza tao an'io ahy e. Sotrany anteniko e. Tsy misy mahazo mibaiko hafa afa-tsy za eto amin'ny titrana ty. Dia tsy misy mahazo mitsabo afa-tsy za rery ihany koa. Azo tena ve zany e. Iza moa no mivodiny toeranao eo e. Fa io vavany petipetriny io ka mampitandrina azy zay a. Andao andery le kalamaitra. Andao. Tena mangana mihitsy zany. Kolako zany mary. Marina koa raha hita toretsony. Kay. Dia aiza moa lesy zany ny fiandrasana omby aty ry samy? O tena fa lasa feno tambolo be dia tsy hita intsony hoe atao aiza reto omby reto ny roaka vily. So ihany lesy soany fa nanaraka ny latatiko. Mety daholo izy andretriny. Andemana fotsiny so lasa ny volon'olona. Izy tonga dia mampiakatra fokotany mihitsy matsy ny tompon'ireny fambolena lohantsika ireny a. Izany hoe ro tratra mamaky eo amin'ny sisy tambolony fotsiny ny omby lahy dia efa zay. Kay ve? Efa tena tsy milamina nge zany ny fiarahamonina ty raha izany. Da hita lesy. Efa miandrikendro-toana fotsiny izy raha izaniko. Raha mba fantatra elahy mantsy ry tsina. Le raha matoa be tiany lahy resahany iny foana ny tompon'ny fahefanito. Tena tsy mahateny le ry marina. Za ve nanimba ny sain'le ry ny teniko teo? Nga hita lesy fa samy manao izay mety aminy io ny olona ety amin'izao. Mifony zava-dalina mihevitra izany tenin'le ry izany. Avelako kely isy aloha lahy. Andeha anoy an'le fandavana le lavatsony izany ambany tsy nanana aloha. Eny ary letsy e. Aleo fa ambesako tsara reto. Eny ary. Zay fa lasa. Raha iza loatra ry izany olona tena atahoran'ny fiarahamonina eto izany. Hatr'izay nahalalako anambato lokanga aloha dia fiarahamonina indrindra sady nahafinaritra ny teto. Ary lasa iza le kitana teo. Le manjakoto lasa nitsofoka ao anaty alana bombo iny. Tena aleo aloha raha naingana so ahitan-dozy eo. Miverina le manja. Aiza? Tena lasa ihany le omby lava iny marina. Sady vao maika mandeha mafy be izy zany. Aleo asiana hazakazaka kely fa tena diso sahady. Sy lala masaka fa mety angamba na randreny. Ireo ka ary tena mahafinaritra be ka iato a. Raha jerena ny kisarisary dia misy renirano mitsotsorika manaraka ny aram-bato avy eny ambony. Rakotra lanam-panga no manodidina ny sisin-drano. Voadidina bombo ireo rehetra ireo ary tsy hodrivotra mahatamana no mifamezivezy ato. Tena lafatra izany a. Aiko ka misy dobo kely roa ato amin'ny sisiny eto. Ary lasa nisotro rano eny ka izy roa lahy teo. Mety hoe nangetaheta izany na tonga azy miditra tato. Dia mety efa fahazara avy matoa izy tonga dia nitsofoka taty fotsiny sa. Ary aloha tairina amin'izay so latsaka ao ireo e.
misy rivotra mifofofo tampoka koa izany e. Tena marina raha tsy ohatran'ireny tafio-drivotra ireny mihitsy. Jereo ilay ravikazo raha tsy mila iongotra mihitsy e. Lozy ity marina fa ilay omby ary lasa nyrifatra ny azo an'ilay lalany anadirany teo indray. Toa valy mainty be hatramin'ilay rano koa e. Dia forona dadio be eo afovoany. Azo fitsoahana mihitsy aloha fa lozy ity marina. Tena miha manantona izany a. Ary toa misy potaka be ty ela zany tsy mampahoana. Savy hoe sambany iray vao niandry omby. Aiza ity izany a? Toa tsy tsikaritra akory. Rehefa hoe jamba sa hoe fa tsy andairan'ny hafanana tsony koa ny vatanareo ny tsy mahare fa feno fotaka na mangatsiakinareo amin'izao. Fa tsy tsara koa na ela zandry samy. Ary rehefa mbola tsy mahatsiaro tena ny fahitako an'izay zandry tsy me. Fa naninona e? Tsina, fa maninona marina alahy e. Sy ireo any ireo fotaka amin'ny akanjo lahy ireo e. Fa maninona marina ary ahy e. Ohatrany tsy misy zavatra tsaroko a. Ary mondy aloha ve efa ao ihany sa izy? Toa efa hitako lasa ao ambala ozy dada. Rehefa izao no hitako mivembena ohatrany akoho voakapokako. Tsy hoe naninona fa. Aza dia mba befilazy koa ilay sarisany e. Tena aleo aloha andeha hisaka fa ohatrany tena feno fotaka hatrany tampon-doha marina zany. Fa pikelary dia efa misy rano vao nalaiko tany andoha saka ao mantsy. Mihitsy izy aloha misy io fa zany nangona andretiko tay reto ataina. Aliva ihany mantsy ny ainy. Ohatrany tazan'olona izany akeo. Sa hoe tsy olona lena mbarika tsy manana zatetsika. Tena mbola mankatara masoko. Io izao misy zavatra mihetsiketsika sady manalokaroka be. Tena efa ao akaiky ny voninkazo telo miovy indray zany le hitako teo a. Dia iza nefa no andehandeha ety amin'ny tanàna anay amin'izao efa maisim-bava vilany izao e. Arinao amin'ny mahavariana ny dadafara eo ambody loana eo e. Sady tena variana be ny ianareo zany e. Saika hoe itoto vary kely fa mety efa ho lany koa izay ny aoko. Amin'ity andro efa hariva be ity ve? Aleo fa ataoko izany raha pisy fa mandehany ianao makaina amin'izay e. Tokony efa hanoy an'ilay resaka tapaka tamin'iny mantsy tsikako. Ay moa. Tena leo amin'ny andro manaraka angamba ary sy intohizana fa mba andeha haka aina kely aloha. Lasa ohatran'ny mamorona zavatra eto fotsiny ny saiko. Awa e. Andao mandro sosia any an-dakozia any e. Lasa ry aloha e. Tena iny le olona fa lasa. Mba iza iny e. Ohatran'ireny alika ireny ny fandehan'ny niakatra teo amin'ny tany mangazo teo. Nefa tao vehivavy eny ny fahitako azy. Aleo miakatra dia hidiana tsara ny trano sao dia mpananobohatra eny ka ho tsify eo ny arena kely e. Fa inona foana ary mahatonga tsy mety mahita tory rehefa mipaika ny amin'ny folora sasany alina. Dia enkoatra misy zavatra tiako atao be izany foana fa tsy haiko hoe inona ary. Fa maninona ary ahy e? Fasana ahoana koa? Inona ny idiran'ny zana atao tsaiko? Dia fasan'iza dia inona ny eny am-pasana? Tsy tia kosa ny eritreritro izany ka. Fa maninona ary ahy e? Sao dia tsy ampy calcium dia tsy mahita tory. Dia ohatran'ny lasa mamorona zavatra be dia be ao an-tsaina. Aleo rangahy hiezaka hitady torimaso ihany. Fa mba inona indray ary izany henoko any an-tokotany an'izany e? Misy zavatra taretiny izany. Sanatria ve ka biby olona? Na hoe kely betratra? Sady ao an-tokotany ao mihitsy izy izany. Sa ve ho jereko ao e? Fasana inona foana ary izao atao tsaiko an'izao e? Tena tsy tiako mihitsy rangahy izao a.
aleo jereko any an-tokotany any mihitsy. Ary aleo moramora ihany fa soa manaitra olona eo. Midina mitotohatra dia voaina moramora ny varavarana. Ary mba inona moa izany ny fitaovana hoentiko ity raha sanatria tokoa misy biby aty na tsy misy an'izany aty ka. Aleo ary voaka amin'izay dia bara hiditra ity ihany no entiny. Tena mangatsika aty dia aiza izany izao ilay zavatra henoko teo. Toa tsy misy ninonina koa ro mantsy atoko. Aleo raha angajerena ato mbadika ny trano ato tena tsy misy aleo manaraka n'ity lalana midina any ambany antsinana n'ity indray hoe. Mama! Dadafara mantsy tsy azoko mihitsy. Fa inona ry ny ataoko aty tsy le lalana makany amin'ny fasana ve ty alehako ty? Dia anao inona ty angamo tsy le zavatra ohatrany misy mitarika atao an-tokotany no saika ho jereko nefa tonga aty sa indray le izy ary any anatin'ny mangahazo any raha ny fahenoko azy tena misy feo mitsaitsaika manantona azy zany. Ary sy ho fiverenana aingana aloha tsy mahafatsy mahaly alahany laty tena tonga eto an-tokotany any marina. Ary ino ny zavatra manaloka be iny? Tena tsangan'olona izy teo. Ty voaloza fa asio fidirana any an-trano aingana. Aingana lesy Nareo fa tsy mijery mihitsy. Tonga dia koa dia teto be vera ngano mahazo anaiko. Tena nareo koa raha nga tsy mijery ny olona hiditra nefa nareo mivoaka. Adia ngely ty misy mampatahotra be. Azina marina aloha nataon'ny latany iny. Sady to miaraka amiko baibe zato izy. Sara mba tsy voavelony ity teo ary alako. Ka tsy izany lesy fa ohatran'ny misy zavatra tsy nilamina atao an-tokotany teo dia nandeha nijery an'izany tany Dia sanatria ve ka ho fantatro le risady. Fa tena mba sahako aloha elazany tsy maka. Amiray maraina ny ity izao ka tsy napahita tora mihitsy ngely sy le izy ary andao amin'izay atory fa mbola vao am'raika izao ka. Sa andeho izy ala teo? Dia atory mihitsy ayoko. Maraina sady koa tia ny andro. Tena tsy maintsy maka rano maraina na tsalo azy zany fa lany sasany tsy madaholo le rano tatomaloko. Ary aleo miarina eto raha izany ka akasiana tsy an-dakozia aloha dia mandeha avy eo. Tena mbola feno fanala be koa aty izany. Sa tena mangatsika. Aleo aloha tafiny ty sikiny ty ka. Saika ho atao alana fa aleo aloha tafina. Ary izaho marina isaky ny mandalo eto amin'ity alam-bambo ity dia rekotra misy mikorodrovotra foana aho. Fa misy inona ary aho aleo mihitsy hoe mba jereo izay ao anatiny ao ka. Mama! Misy tarondro be io arinako io. Sady manaraka tsy afaka miverina tsony aleo andosony anatiny any aloha ka. Dry inona ho zany tsy mampikirobaka ny kalakely ty. Ohatra to misy olona ato. Raha matoa efa antitra be izy zany. Angamo ato anaty ala ato misy mipetraka. Fa inona moa zany tsy mahalasa saina ny kalakely. Manontany andriko ange ka tsisy misy tarondro tena lezika anaty eo dia izay no mitsoahako aty. Tarondro very kalakely ty tsofony bebe zany fa tsy hita ary mandrosoa alondriko aty fa tonga soatro aminay. Mandrosoa nefa aiza izay trano eo tsy azoko. Aty kalakely ty misy lavabato ao amin'io apango io
dia aondriko ny miditra ary malaky e. Tena ohatra ny tompony tenako azy izany. Manaraka an'izay lazainy fotsiny. Ay ve misy lava-bato ohatran'izao ato e. Tena mahagaga izany. Raha nitazana ny teny ivelany dia ravina panga no hitako mameno sisiny lobo. Ka tonga sotena ary. Dre ndriko mantry ato no atao hoe andava-batona kady fotsy. Azonikala kely ve zany tena tsy mazavazava ty bebe ty marina. Aleo asiana fitsoahana ka. Andeo aiza aloha ndriko andeo ody any foana fa avy aty aloha. Mbola misy ilako andriko ato manko. Arenge andriko malaky misotro ny ranona kady fotsy aloha ndriko zay vao mandeha. Vatany ary ve mieritreritra Andriamanitro, fa inona ary tidako ty? Reto ve tsy hody gasy daholo? Bebe tsy anantona anao eny fa matahotra andreo tsy misy aninona andriko eo. Avy aingana dia raha ity dia somary osoly amin'ny tarehandriko aloha. Rano menamena be ty. Ty ve tsy raha? Tsy anositra ny eo amin'ny tarehako izany aka. Odry, fa ty ahoany malako hitatiko anga io amalina be miandry andriko io. Raha vao mandeha eo andriko hitandritrara ny azo andriko. Tena biby lava be marina. Oka fa ataoko. Zany iainako te anao ary malaky. Ary lasa aza vao maraina ho ale ty misy ono ohatrany tsy tazako any efitranony ao Tsy haiko ry dada. Angatsy lasa nakarano izy. Tsy eto mantsy le sy ny vakan'ny rano inko. Ay, gaga mantsika. Dia ny fo maraina koa ty aliny izany raha izany ko. Hono marina ho ary dada. Tsy mba tokony hafantatra momba an'ity tanàn'ity marina ve izy menatary io Nahita tranga hafahafa mantsy tamin'ny alina zaiko. Zany ve lesy? Fa tranga hafahafa ohatrin'ny ahoana aloha zany Arina aloha za mitoboka be natoko tany zany. Tadafara Samia vilo an'io fa misy inona le ty ao andao aloha vonjena fa tsy miza miantsoantso be zany. Malaky alary Samia. Ndao. Eo aloha apio ibata azy ry Samia. Tena tonga dia nitaraboka teo fotsiny izy. Tsy hay hoe naninona na naninona. Fa inona koa no nahazo an'le kely ty Ino tokoa? Ary ino reny miosina amin'ny tarehany reny. Eo aloha batao apio aloha tsy masy samy bata azy akany ambony aingany Eo alefa tonga dia atao embofandrina. Zay. Mararo ny lohako ny tondona teo. Maty afitombenako. Fa naninona aloha izany teo fanina ve sa ahoana? Marina tsy vaky hatramin'le sy ny fian'ny rano teo mihitsy azako. Zany ve? Tena mbola tsy misy rano ray zany ako. Ary aleo aloha aka rano raha zany fa tsy misy andrahoana maraina mihitsy ny eo Misy koa efa mba io matsiaro teny io dia mba karakarainareo mianaka io aloha. Zay fa lasa vetivety ako Tafara sy tsy mararo be ny lohako. Misy zavatra mibahana be eo amin'ny vavoniko kay seraka be. Fa hono ary misy fa naninona vao maraina tany andoha rano tany anefa ianao ty dia inona no tokony atao amin'izany ty ohatrany tsy ahita teny tampoka teo anesy Ny raso aloha Dadafara. Misy zavatra tonga tampoka izany ao tsy haiko ato. Eo aloha moa mba miandry azy eo fa za ka ravinkazo tanehana vetivety Zay fa lasa angamo se mahay momba an'ireny ka. So dia mba hanao tao foana eo ry se ka ahitan-doza vetivety ary Dadafara. Tsy manao tao foana izany tsika fa aleo akan'izay vetivety fa hitako tena reraka be mihitsy misy hoe zay eo fa lasa
Mba afaka le zalahinika rafika azo marina na zazavikelan'ire tsy marofy ary raha mahay akory ny bisy mibamy reny itsiny ty topinga ery. Fahina koa zany tonga dia any ambony soroko any mihitsy no milatsaka. Toa tarondo be mialatio ty fa ty ve tsisy voamaso anakoroa ireo dia tsy ampiasaina fa natao any tary fotsiny miala zay. Iny fa mipitika tsy azoko mihitsy hoe inona nga no latsahany aty amiko aty. Tsy mahay mitazona tsara eny ambony azo iny dia aty amiko ety mihetsampitsampy. Orle samia avy kely aloha elaty angana hoa ahoana zay ry bebe? Tsy misy bebe anty eo aloha fa atao fotsiny hoe Katerina de vite manina moa ny bibitry ny ataon'ity ohatran'izao fotsiny mba mahalala marary ange io le kely. Fa tsy azoko raha ny hevitra ny anadala kosa aloha dia mba hitaria fa avy antitra be tiako tsy mahay miaina io. Hazo fa biby ny ahoana marina moloa nitady ho be zay nyty fa de aleo ataoko fanaovana azy fa fazana ohatran'izao fotsiny masony de vita. Ary andao amin'izay le kely any an-tranontsika vao mijanona angany ay ndao ary sady fa ela koa ane nitsinditra atao aminareo inona zao no masaka ry Katerina? Etsy aloha mandrosoa enao ane zao no karakaraina ato malaky. Ay ve de zay zany vao tena ho sambatrako sambasamba teo amin'ny fiainako mantsiko. De ahoana tonga de eo ambony fandriana ve sa ahoana ny fanaovana azy? Tena lasa daly ty mibeta etry amin'izay aloha de sotry rano ty hitako tena trebidrato mihitsy mantsy enaoko sambaniko oara aloha sotroko mihitsy ty rano ty. Ao tsara kosa angamizay le samy zao ary zao no ilako an'ity ka eno tsara mila manapieza Katerina ka mila fanapiny ty tsy azoko inona moa zany midirako amin'izany ka mangina aloha ty efa misotro ny ranona kady fotsy ty zao ka de tsy afaka mandatsony misy raka iarahantsika manatanteraka ny oalina ka de omeko toromarika rehetra omeko anao zany zay azo tsara ve zay aloha tena azo ka azo tsara mihitsy fa miandro baiko avy any aminao zany ko. Io vatratro ty ary aleo ataoko fanaovana azy amin'izay alohan'ny andefasana azy mody. De ahoana sy ahoana amin'izay zany le izy aloha eno tsara sory aloha reny akanjo amboniny ty reny de mandretry ambony fandrina etry ty ngatsy tonga de izy rehetra ka. Ary tolentika ihany koa le samy fa ahoana ary zao ve de mbola tsy tonga ihany? Tadafara mbola tsy tonga ihany ve tsy mateo tena marary ako. Mety efa ho avy izay ohatran'ny efa iny tazako eto amin'ny varavarakely eto iny ka fa aiza ny tena marary andrity izany siko manany taina daholo ny any anatiko any. So de mba ninankinapona tany atsahatany vao maraina ary ndry sa inona nahazo andry tany ka? Tena tsy tadidiko mihitsy ry Tadafara marary. So de mba nanao tao foana tany ary izy io sa ve mety efa miseho sahata mifambara fa nanao any izy tato ry Tadafara? Ay vese io mbola mitaraina marary mafy io izy fa atao ahoana aloha reto ravikazo reto inona no azoko anampiana sy amreto? Tonga nge de mba tany eo amin'ny fatany efa nampiretin'ny samy eo Tadafara azafady indrindra. Tovoraviny fito amin'ity de amin'ito koa azafady indrindra Tadafara fa zany otra kely ny tongony ato misy rano amin'ny tavoahangy zay eo any efitra ao de iny aloha ampiasaina. Ay vetivety ary
Fa inona loatra reny nahazo anao ry Misoa? Tena mivadika tsy mahatsiaro indray izy ato. Fa ny mahagaga dia ohatrany tsy taitra izany aho mahita azy ary fantako azy izany ny fanafody mety hasitrana azy. Tonga dia nandeha tany anaty ala fotsiny aho dia ohatrany nisy mibaiko izany tanako hoe reto alaina. Fa asa aloha hoe mety mahasitrana azy ve sa tsy ireny e? Reto ary fa vita le zavatra nampanaoviny sery tsima. Ay kosa, mba vetivety ianao izany sady afara. Eo ary mba bataitsika kely izy dia ampisorotsika azy iny e. Eo ary. Ohatrany tsy mahatsiaro mihitsy anie izany ary tsimy e. Dia inona no atao amin'io? Tsy maninona io ka. Eo ataoko amin'ny orony fotsiny aloha iny dia miratra ho azy eo. Eo amin'izay dadafara, eo ampisoroy azy fa efa mahatsiaro izy io. Eo fa izaho mitazona azy ato amin'ny lohany. Eo ary. Eo Misoa. Sotroy aloha ty e. Mba dadaniko izany. Vao natoka teo amin'ny orony Misoa le enton'le ravina dia kofina izy. Ary tonga dia nisotro an'le rano. Ary toa nahazo aina sahady. Mino fa le tiano andimby any dadabe angamba. Misaotra reto, izay vao azoko ny haiko. Mba mafy koa le tsima ka mahay mampiasa an'ireny ravikazo ireny. Fa mba fomba ahoana ary na iza nampiasa an'ireny? Dia maninona moa e? Zavatra nataoko maly alina ary ny tena tsy napojiko. Malalina koa reny ka. Ary aleo matoro atao hanaovy ratsy eto raha zao no mitoy ka. Kay. Fa inona koa izany e? Ohatrany nisy nanindrona tampoka be izany. Sady manaitra ny torimaso fotsiny veranga. Fasana. Zaho indray le fasana. Tena makeny mihitsy ary veny mety sa ahoana e? Ohatrany hoe misy tsindrimandry manindry afoana izany eny. Tena aleo ranga makeny mihitsy fa sao dia misy zavatra mitranga any e. Toa izany foana mantsy miverimberina atao tsaiko ato. Aleo atsony samy dia hoentiko manaraka e. Ary aloha foazonao anefiny ao ary dia mandefa ohatra ny taraka eto. Samy mivoaza aloha retsy e. Misiny e. Inona ary ty manaitra ny andro alina be ty? Ka misy tsy milamina letsy a. Andao aloha mba hiaraka kely tsika. Fa hoaiza e? Ho any an-tokotany e. Aingana letsy mitsangana aty eo a. Amin'ity andro amin'ny 12 alina ve? Sele tiako lesy. Ndao ary, ndao. Aleo aloha akakanjo mafana fa nareo izany toa efa mafana be ko eo ampilain-dehibe mihitsy. Ohatra an'ireny hoe andeha ho aiza ireny. Ndao amin'izay. Andao ary. Tena maizina be aty izany a. Andao aty ny lalana e. Ty moa ny lalana mamonjy any amin'ny fasana ry Samy. Ie. Fa anao ineny aloha tsika e. Ohatra ny tsy lasa raha ho any a. Tena hiverina fa matahotra mba hamarina. Andao le tsy fa inona ary ty kanosa be aty a. Ijeha zavatra fotsiny sika dia miverina avy eo. Ndao indray arako. Anaraka ny lavato aoriana fotsiny ahako. Tena tsy matadidy tsara ny lalana makeny ane lesy any. Midy reto amin'ity tambary ity moa dia manivaka etsy amin'iretsy tsy fataky retsy. Iny mihitsy ka. Fa anao ineny pasana amin'ity andro alina be ty ary le ty. Somba mahatsikaritra zavatra ary. Aleoaloha arahana fotsiny izay ataony ka. Tena efa ora mpamosavy ny ity izao ry tsy me. Any ary fa ohatra manaraka aoriana antsika ao feony a. Marina tsy. Aty anisany androany. Tonatonana loatra e. Andao le tsy fa tsy makay izany a. Tsy mitovy ny ele sy ny hery. Tena aleo mitsaikotraiko moramora atao aoriana ato ihany aka. Mandeha anamafy ala fa za. Anga naletsy a tsy maninona izany.
dia antsika marina. Dia aiza sao izay naninona teo ka? Ohatry. Fa izy ala teo e. Samy. Tena lasa miverina ve ilay ry teo? Iza mikofokofoka mbola ny aoriana an'izany ka. Eny koa dia bandy ka tetaka kelitsy. Ary aloha hiditra tokotany pasana ary. Mba malalaka koa raha nga ty tokotany ty ka. Fa ty fasana mandindona be ty aloha manao ahoana ka. Tena lehibe dia lehibe ka. Todika mena tsy mivaravarana. Any io fanarenan'ny ratsy rehetra raha fahalalan'ny tolo azy. Ary dia beny ka. Zao ve tsy eo amin'olona 10 metatra eo ny sakany ary 7 na 9 eo ny ahavony. Ary tsy maintsy misy an'ireny trano kely ireny foana marina moa izany eny ambonin'ny tony fasana ireny tony. Dia avy lehibe iray no maniry eto amin'ny sisiny andrefan'ny fasana. Tena mba tsy tsikaritra mihitsy itony tamin'ny nandevina ny dada sy mama. Angamba koa votana alahelo loatra ka tsy nahatsikaritra amin'ny manodidina ko. Tiany ilozako mandinika an'ito eto fotsiny marina. Fa inona marina moa izany ilay tena hoe jerena ity. Aleo anatona rangaha. Tena varavaram-bato be araka ilay fiteniana ity marina. Ahoana moa famohana an'ito? Aleo hoe atosika. Tena marina mafy raha mihotsina akory ity. Raha ny fitadiako toto avy any ambony nidin'ity fasany ity. Satria raha nakatin'ireo avy any anatiny ity varavarana ity dia nisy olona nipotsaka avy any ambony avy eny. Aleo ny akarany iny nitadiavany afika. Dia hitsikoseny misy hazo lehibebe. Aleo atoaka manandrefo ny varavara-pasany ity dia miakatra maika any ambony ary. Ary tena tsy hita mihitsy samy teo. Aleo raha nga fitaiko rery ity. Zay dia tafaka izay tiako. Dia ity izao ilay notiana nanokafana ny fasana raha tsy ity izao. Sady ohatra mivoany diana voaingana izany raha ny paoziny. Dia inona amin'izay ny atao ary? Sokafana ve sa... Miofana itaingim-pasana ngasa iny ny zato mahalasa say dia... Say ary ny laritsy iny. Ty vao tena loza. Tena mpamosavy samy mahita izany. Atao miofotrofotra sahatra tony e. Tena miforaka be koa anie izany lohako izany. Tena tsy mahetsika koa ny vatako rehetra. Ty vao tena otaraiky ato ambony fasany ety laritsy iny. Anao amin'ny eko io karangita ataovy amin'ny fanaovana azy aloha e. Ataovy mahita mahitsy e. Fa inona koa ty vorondolo be manidina manato anaty? Atao onjita volo be. Oaka marina, mifona e. Anao tsony atoko. Ataovy mahita mahitsy abony e. Misandroza loatra ety amin'ny tokotanytsika no milingilingy. Sady amin'io eny amin'ny kianjako misy. Ataovy kiala, ataovy karangita. Oaka marina mifona. Kakay, maty arangitra marina. Ataovy mitondra faisana. Rokotra sope. Oke. Efa eto netokanyio eto amin'ny fasana kitateraka izy androany. Alalany eto ny bebe Katerina nga. Rehefa reraka tena dia tsy ndray tengenako azy. Mipotraka ny lelatena androany tonga dia aseho any ambony any ry kialangita alefaso e. Tena efa mazava be zany andro zany. Ary toa tsy misy reko mivezivezy mihitsy ary ao an-dakozia eo zany. Sa mbola tsy misy taitra izy telo ta? Ary aleo hiarina eto dia amoaka omby fa mbola hiasan'ilay sakamaina kely eo. So ihany fa tsy dia ngeza io dia mba mety ho vita vetivety ihany. Ohatry, toa mafy be any ity varavaran'ity izany e. Tsy azoko. Ohatran'ny hoe misy manohana avy any ivelany izany. Nefa ny izy telo ta
angamo tsy mbola samy eo ambony eo daholo ka. Aleo hoe atosika mafy. Zay. Otry. Fa inona koa zany ohatran'ny mitarapoka be any an-tokotany an'izany? Aleo hoe jereko. Tsino. Toy tsino ito. Fa maninona? Ary le ry zany nanoana ny varavarana teo a. Aleo hoe jerena. To maratra be ny tarehany. Sady tsy mahatsiaro tena koa ane izy zany. Tena aleo aloha atsony Samy. Samya! Samya! Olo ty Samya! Miso! Ahoana? Afy aloha mba apio a! Fa misy inona ary dada Fara no mitabataba vao maraina ato andavarangana ato ianao a? Ohatray? Tsino? Fa nanino io? To maratra be izy. Fa nanino io dada Fara? Ohatray. Atalatala koa le banty. Ao fikarana ny ambony aingana izy ry dada. Ianao eny amin'ny tongony dia za ty amin'ny lohany. Ao aingana. Fa maninona loatra re ianao ry Tsima? Simba be velesiny tarehala. Mipotsaka ny lelany. Ao aloha ndriry misoa. Tsy mampiova ny tarehany akory ny fotomany indriry eo. Aleo eo ambony fandriana eo lesy Louise ry Samy. Tena simba be marina ny tarehan'le ry zany a. Fa inona loatra ary nahazo azy io e. Adalako. Mitonatona eny amin'ny fasana amin'ny andro alina. Maninona? Zany e. Adala vela ry Samy a. Maninona tsara hoe reto. Zany no izy ho a. Tsy misy nininona rery misoa. Aleo aloha tsabonaingana izy dia vita eo ny atao e. Za aloha andeha kely reto fa mbola misy zavatra ataoko. Tsy mody eo ary dada rahariva. Fa ho aizy elahy e. Dia tsy mody ahoana koa? Zay fotsiny e. Mila fanampiana ane le ty zay e. Sady lasa ihany le ry marina. Fa inona marina ary na ny zavantrangy. Lasa marina. Tsy noeno intsony dada Fara ny antso azy fa inona loatra e. Tena tsy misy ninina azoko mihitsy amin'izao ka. Ao aloha misoa. Apio fa aleo ino lasany e. Dia inona nefa no ataontsika amin'ity dada Fara? Oay, fa mietsika amin'ny tanana ry dada Fara. Inona no atao? Mangala taratasy stylo aloha ianao dia omeo azy e. Tsy afaka ny teny mantsy io amin'io lelany io ko. Aingana ianao anaka fa tena efa marefany izy zany e. Eto aloha ty eto. Aza mietriketrika eo fa sao dia ndrereo aka namany ty amantsy sao dia mangatsika rereo ty. Ary mikisaky sary le handretry marofo be ty manao toerany tsy manakavana fotsiny. Amin'io na fenity aza le teany. Tsy mahita hitako iny fa sao dia mihevitry ty ana iny ary zao fa efan'izao dia ana fa tsy misy an'ity trony mazava. Ny vovoka dia ody vovoka ty ny velany moka andraka. Ana ny fanjakany eto Abatokanga anao Ny hevitra mantsy zao bebe Katerina io fa tsisy mahita an'izao zavatra ataony ato zao Tena hoe mpamosavy iko vavy. Anio faty vera angano resanako. Ngamo reny mbola mamaly ka. Eny iza moa mahalala ny herin'ny tody. Dia inona moa zany nataoko manoloana an'izao aloha tonga dia hiditra vesany sa hiandry ety aloha. Tonga dia midritra le kely fa inona no hienaena leo hitako nge lahy io ambanin'ny ravina pangy io midritra Ary ahy efa hitany azaniko. Sady to vatan'izany ao an'eritreritro zany. Tena leo ranga mandeha motso ho faty aty tsy misy maty zany eo rehefa mahay fanaraka tratrika sy le kely. Adraikena maganesa ty aty malaky fa ahoana zany? Tena marina tsy miainga ho azy zany tongotra sady mamindra manatona any aminy. Fa ahoana zao tsy misy azany eo fa le kely akapa nefa zatra mijery filo makolo angana va ao aliny fatorandreo razan'ireo dia aty rehefa vita angana le kely manao an'izay tena miainga ho azy zany fanako sa marina.
Oay, reto tamanako ndraiky to sakamaitso orondobe. Mama, jereo Katerina. Kalandora sy kalangitra mipetraka tsara aloha Elisa fa mbola tsy lery zao. Ary atao fainga ny olona kely aingana fa makiangasa ny biby efa kely sisa matry dia lery zao. Bebe Katerina fotsiny le biby dia mipetraka. Tena injany zany marina. Ary vahoana moa zany rehefa asa ndraiky. Efa kely efa vahina fa inona moa zany mampianana an'ity eo e. Ay, zeny azy. Tena milalao rasa ny latika zany. Mahagaga dia tsy rehefa misy tahotra kotra tanatiko na kely azy. Tena atahorako indrindra eo amin'ny fiainako. Aiza ny tolandava be eto. Ary mba vata izy ary reto e. Karandoany. Mbola nisy vao maso dia aty amiko. Sady ngeza be zany. Fa ahoana e. Sa maninona anao to aziny ny potsaka vao anaty sofiny. Zay olitra be. Sady matavy be zany. Ary to adika fotsy be masina. Tena mbola tsy zarazara le kely ty. Tanana teren'ny taolana ve dia mampihika e. Esory any anaty sofiny any ny tanana le kely iny aloha. Tena misaotra anareo mianaka fa mba efa mahazo aina tsara reto. Tsy mareo marary tsony aho. Zany ve fa refery amin'ny vatan'lahy ireo zao mbola tena ratsy beko. Aza mbola etsehana mafy aloha fa misokatra eo daholo angery eo e. Eny tokoa. Aza dia mbola manao fihetsika mahery loatra fa sao dia hitatra izy ireo ko. Tsy atahoran'ireo rehefa tratran'iny petatra-voninkazo iny ka. Mandaitra vetivety iny sady manamaina no manakona ny firy. Jereo ange fa rapitso maraina dia tsy hitanareo atsony. Fa mba tena mahay kosa aloha se. Fa taiza angano no nahaizany se nampiasa an'ireny ravikazo ireny ka. Sa efa nampiasa an'ireny se tany aminareo tany? Tsy mbola ka. Na za koa ary ange mivagaga ary dadafary. Tonga ho azo tao an-tsaiko ireny ary zao hitantsika mandaitra zao. Fa zao marina ry dadafary. Mety misy resaka toy n'le resahantsika iny angamba tokony atao e. Fa inona tokoa aloha no nahazo an'se ty e. Tena mahavalalana mantsy zao zava-misy zao ko. Eno ary dadafary. Ohatrany tsy mbola nilazay lahana eny e. Fa naniny lahy dia inona nataon'la tany atokotany vao maraina. Ary mba laseza marina aloha samy e. Toa tsy mbola tazako teo mihitsy androan'ny tontolo hatramin'izao efa isasak'alina izao. Ka milaza ny anao zavatra any ivelany any any hono izy e. Dia mety tsy ho tafody eo honiko. Dia mba lazao amin'izay ary izay nahazo an'seho e. Dadafara miangavy aloha mba ianao no an'le resaka antsika farany iny. Eny ary. Aleo fa tohizako ary. Sady mino koa fa mety misy fandraisany amin'izao nahazo an'seho izao ireo tantara ireo. Olon-doza mantsy raha ira Katerinina ko. Maninona tsara hoe ry dadafara? Katerina? Ary inona no mahataitra anao amin'izany e. Ka anarana ohatra nefa henoko ilay anaranako. Dia ahoana ry dadafara? Inona ny diran'izany Katerina izany amin'izao mahazo azy ao? Aza mbola maika any an-tany aloha nareo fa eno tsara mifandehan'ny tantara e. Rehefa ny amboa dadabe ndretsy maharofy araka ireo tantara efa nilazaiko taminareo teo aloha dia izay bebe Katerina izay no nandimby azy. Mino fa efa hitanareo izy. Olona efa antitra be izay izy io mipetraka etsy marano etsy. Raha matoa efa tokony olomody izy io fa noho ny ody maheriny dia mbola velona ao e. Ary manjaka tanteraka eto an-toerana eto. Rehefa maty ndre tsy marofy dia nanao izay nahazahoana an'ilay tehana mahagaga fetiny dadabe izay ora matoa io tamin'izany. Mbola teny tovovavy kely izy tamin'izany fa tsy haiko hoe inona ny antony nahatonga azy
hitsiritra an'le tiany. Nataony daholo ireo fomba rehetra izay azahoana an'le tiany. Nakanesany tany amin'ireo mpitaizolona reny mihitsiko. Rehefa tsy nahita an'le tiana nefa raha kiala kely nandritra ny taona maro dia zava-doza no niseho. Fangamo izany io tiany io ry dadafara tsy nalevina niaraka tamin'ny dadabe a? Eny tokoa Nareo nga ahoana? Fa ahoana ry dadafara? Na hatramin'izao iresantsika izao aza anie mbola tsy hita izay misy an'io tiany io e. Tena mahagaga tamin'izany fa vao niala iny dadabe dia nanjavona teo amin'ny toerana fipetrahan'le tiany. Fa nitsaroako fony mbola teo am-pialana iny izy dia nateny hoe mbola misy andimby any aoriana any ary izy no mitondra an'io tiany fahasoavana io. Dia hatramin'izao dia mbola tsy hita hoe aiza le izy. Nanaraka azy ve sa mipetraka eny Ankady fotsiny? Izy tia Ankady fotsy ry dadafara. Mbola ho tonga any tsika fa zao hoe toy izay kely ihany aloha ny tantaran'le hoe Katerine. Eny ary. Izay indrindra izao no tena mahaliana ary dadafarako. Inona moa izany ny zava-doza nateraky ny zavatra nataony? Rehefa tsy afa-po amin'ny zavatra ataon'izay any ery seka mahatonga fanaovanaovam-poana mihitsy ny mpitaiza no nirinika nefa lasa mpamosavokaiky vavy. Vocal mpamorika. Dadafara raha ny fitadiako dia ohatra ny laza ianao tamin'ilay resantsika voalohany iny hoe mpanandro mpitaiza olona dadabe. Izany hoe nanao izany asa ratsy izany koa izany dadabe atsika alohan'ny taizana olona ohatran'izany. Tsy dia tsiry tsy mitovika. Tena samy hafa mihitsy. Mba afaka azavainy dadafara aminay ve mety hoe mahasamy hafa an'izany? Ka enoy tsara ary fa ho azavaiko arak'izay mety ho fantatro ny mahasamy hafa azy. Ny mpanandro natsoina hoe astrology. Izay fantatsika amin'ny hoe mpamantatra ny ho avy. Ny omby asindray no atsoina hoe alchimiste. Mitovitovy ihany moa izany ny fanazavana azy ireo e. Ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana indray na atsoina hoe guérisseur dia ireny fitsaboana avy amin'ny ravikazo ireny. Ireo psikida na profeta indray dia anisan'ny mpilaza ny ho avy ihany koa. Fa misy mahasamy hafa azy ihany ny fanatotosana azy ireo e. Ireo rehetra ireo dia samy siansa avokoa fa tsy misy idiran'ny fanompoan-tsampy akoriko na famonon'olona mivantana. Ny fanompoan-tsampy na idolatria ozy ny fiteny vahiny izay dia mbola zavatra hafa mihitsy. Io moa na dia kadradraka aza rehefa inonao fa mahavonjy anao na asitrana anao dia mety izay e. Miankina amin'ny finoanao le zavatra tokonao ihany e. Dia aiza amin'izany moa tsy ny bebe Katerine ry dadafara? Dia ohatra ny voazavanao tsara mantsy ny lalana rehetra nalehany raha araka ny fitantaranao azy teo. Ny zavatra ary se rehefa tompona dia mampanaonao foana. Teo indrindra ny tsiritan'i Katerine izany hoe mahay manangana ny maty. Rehefa azony sy hainy ireo fahaizana voatanisa ireo izay tokony ho entina amin'ny fahamarinana dia lasa nanitatra ny sainy ka ny vocal no entin'ny fanainga lavitra e. Namoaka faty tany am-pasana ary mitahiry faty ao an-trano no nataony taty aoriana. Ny fasan'ny dadabe ndretsy marofy anefa ny tena nitetehany gorobaina fa tsy nasa mihitsy mandraka ankehitriny fa misy zavatra endrasany izany hony e. Tena izay vao tadidiko reto marary be ny lohako. Fa inona no makarary ny lohanao ry misoa? Lazao hoe ao anaty analana bambo misy lavabato. Misy lavabato be ao. Izay vao tsaroako fa tany tamin'ile ndray andro tsy nahatsiaro teny iny. Izany very misoa? Tena ratsy diso dia aza mbola maika aloha nareo da fa eto amin'ny zavatra tena saropaditsika izao ka tohizako ny tantara e. Ao amin'io lavabato ny lazay misoa io misy ny herin'i Katerine. Ao ny misy ny ody ratsiny rehetra. Ary tadidio fa tsy misy tafiditra izany eo raha tsy noho izy ary mety nisy ny ilana amin'ny misoa matoa netiny tao ianao. Ka zahary angery dadavary efa tafiditra tsy natao e. Sendra nitsofoka tao ireo omby ireo tamin'izany andro omby iny dia tsy maintsy nanaraka azy tao
Dia inona avy ny tany setor tsima? Zava-doza be ve zany? Ka tamin'iny izany ody fiany fotaka be inko. Aram-bato misy rendrano no tazako tao. Ary ravina panga maromaro no mifanarona manaraka ny sisiny. Dobo kely boribory roa no mifanila tetỳ ankavanana. Kelikely teo anefa dia reko nisy rivotra ny fofofofo be tampoka izany tao. Dia vaky nandositra tamin'izay. Tsy tadidiko anefa ny natafavoaka tao fa efa taty amin'ny sisiny valampariha vao natsiaro tena. Zany? Dia inona moa fa za mbola tsy tonga saina tsara iny no tonga taty an-trano. Za indrindra mifirafitra io vohatra kely io Ritsima. Raha tokony ho izy dia endrika ivelany ihany ny tazany se teo. Zany? Fa misy vavalalana ao anatin'ireo apanga ireo ka ao ny tena misy nerin'i Katerina. Ary eo amin'io lakan-drano izay hitany se io no manakaiky ny akady fotsy. Ny akady fotsy indray dia fanateran'ireo olona taloha zava-manitra toy ny hoe tantely, bombogasy, zava-mahery, fangataham-pitahiana nataon'ny dadabe izy io ary teo daholo ny nanohy izany ny olona taty aoriana. Ary tsy kiaritro marina fa nisy potipotika biriky sy tavoahangy teo atapon'io tendrombohatra io tamin'ny zalia niakatra tena. Ary kay ve mifanakaiky eo izany ireo tena tsy tazana teny ambony mihitsy mantsy. Kay ve ka misy tery be ohatran'izany ty toerany ty ry dadafara? Ary mba hono taiza daholo izany nahafantarany dadafara n'izany rehetra izany. Dadabe anery misotsy tsy lasa fotsiny amin'izao namela boky kely izay izy ary nazavainy tao daholo ireo zavatra nolazaiko anareo ireo. Indrindra ny mahasamihafa amin'ny mpitaiza marina sy ny tsy marina. Ka ny hanavahana azy moa izany tsy hay hoe ahoana ry dadafarako. Raha ny amin'izao vaninandro iainantsika amin'izao dia tena mizato isan-jato mihitsy fa ny fahalalan'ny olona azy dia hoe mpanompo sampy rehefa manao an'ireny. Eny tsy misy azo laviny izany rehetra izany fa hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe tany mafy izay inonao dia tsy misy akany sady voninahitra ao. Raha iray be ndretsy marofy aloha dia olon'Andriamanitra izy. Na ny baiboliny aza mbola voatahiry koa ary isaky ny manatanteraka ny asany izy tsaroko tsara fa tsy maintsy mandray an'iny aloha izay vao mandray olona. Ka manomboka izao ry izy da. Mahailo nareo fa sao ianareo no olona endrasany bebe Katerina. Mino ao mantsy fa tsy maintsy avy amin'ny taranaka dadabe io tiany lazainy io. Tena tsy mahazo mipetraka fotsiny amin'izao ala ary tsy marofo fa mila miezaka mitady ny marina mba hanafongana an'izao fanaratsy izao. Dia inona moa izany ny fitaovana hoentin'ny lamiady amin'izany? Raha azoko tsara mantsy mifiresaka dadafara omaly iny dia herin'ny maizina no toetra ao amin'ny bebe Katerina. Tsy maintsy Andriamanitra aloha izany ny fitaovana voalohany. So ihany koa fa mba nampianarin'ny dada sy mama mivavaka fony zareo mbola teo. Ary eto Ambatoloka Angatokova moa izany tsy mba misy fiangonana sa ahoana? Ohatra ny natazana ihany mantsy raha tsy diso. Nisy tilikambo mihitsy tazako avy teo ambonin'ilay vatolampy tamin'iny ka. Aleo asiana esaka kely aloha ary ny tadiavana izay. Ka ho tsara vela ary le kely ohatra nitako tamana be le samy aty amiko atyko no mahafinaritra kosa ny aty ry Katerina. Izay matso efa vita indray aloha izany ireo zavatra ny nasainao nataoko ireo dia inona indray natao manaraka? Aikosa andao ary hoeto reto vovopaty reto dia hoeto koa reto mofo efa nataoko ato anaty arokely reto dia avy aty manaraka daso aloha zay efa eto ambosona ka reto dia hoaiza zany tsika moa? Andao fotsiny dia ho hitan'le kely izay ataontsika aty ary somary miontrokiontrotra kely sy misisitrisika kely fa lalam-bato ny lalana aty mako dia tandremo-tsy hiraraka ny sakafon'le mahery fa ahitandrozy io oay satria vezy tokoa dia efa nitomile vato io sakafon'le mahery ny fa mahisa loatra azy zany fa le lalana aty kosa ny aloha dia nahenjany tsy fantatra mihitsy hoe misy lalana ohatr'izao ato anatin'ny alana panga sy mpamboty fa mahakaiza ary moa zany izay zany aloha
Efa tongotsika ka. Eo apetra oeto reny etrandreny a, dia makasisiny tsy aloha tena sao dia tsy azaka zava-miseho eo mako no. Eny ary zay mahitsy. Reo fa isinona reto ary ino zany ataon'ity ramatoa be ity zany, ohatrany hoe miakohaka mivavaka eo amin'lohan'io rano izy tonga tondrozy mangetra ty farian'ny be ry farian'ireo olo-masina. Tongeto ny razabe zay nitetavinareo, efa ao an-tanànao zareo fa ireto ny razabe fa iny tompo fahefana teto. Mila nareo poteto zay fa tonga ny sakafonareo. Tondrozy mangetra oay vato misy rivotra be tampoka koa zany, fa rivotra faiza koa zany nefa ny tsy misy na dia vavarivotra kory azy ato marina raha ho zaka misy izy zany. Ra Katerina, aiza ho zay kosa fa matontonka atray bibilava be sa iny amalina ary to fa nanlehibe an'le vovaty sy mofo reto izy. Be an'izay fito re zany sady anankiroa be dia fijeriny ahy manina ary any jerijery be ohatrao tena tsia Dada Fara, ato mivianao zay Dada Fara. Lasa iza indray ary Dada Fara teo aleo aloha jerena ato an-dakozia tena tsy ato ka. Dada Fara, aty ambala aty ary sia aty atokotany ay ve anao aty nandalo teo mihitsy ato atao tsy hitako teo ianaoko ary lasa izy misy teo hitanao ve? Ohatrany lasa nitsongoana any atsahany izy teo raha tsy diso zay ve no itetiavany sia aka aleo aloha anao sady apiko aminy mamafiany reto mangazo reto tonga dia omena an'ireo tombo reto moa zany ny odin'reto mangazo reto mato eto akaiky mivalan'omby eto anao no mamafy an'ireo. Eto mba tonga dia atsipeto fotsiny ko fa hono marina ary Dada Fara le fiangonana ry avaratra ry io ve ho tsy misy mpivavaka tsony sa manahoana ny tantaran'io mba tiako ho fantatra mantsy. Efa ely io tsy misy mivavaka tsony anga hita fa dia tsy misy samiditra ho tsony anie ny olona noho i bebe Katerina ihany tsy misy avelany vavaka ho tsony anie mponina ety zany ve? Ary tena matahotra fa diranovana izany bebe izany daholo koa nge zany ny mponina ety senga ahoana efa hoe tsy misy sa mandika ny teniny ety na dia ndray azy fa ngasa ety sakaikasa hivavakeny sa eny inona moa olana amin'izany fa tia izy hoe tsy misy mpivavaka tsony mandeha teny mantsy ahito eo dia izay koa ny voalazan'ny olona manodidina teo raha mba fantatry tantaran'ny fiangonana io mandraka kehitriny ny ranomasiny sisa isan'ny jirotsaka io tsy mahateny tsony Dada Fara so mba misy hevi-dalina indray ary mikasika ny fiangonana io fa nanomponina teo atoerana ary hitako hoe sadaikatra be zany vao nanontany momba azy io hita ohatra ny hoe ilazy zany zareo hoe mialahy teo fa tsy azo andehanana io tena mbola maizina amiko daholo aloha hatreto ny zavatra rehetra. Vity reto ry fa aleo aloha angamba anangona kely an'reto Jeziky reto hoentina natsahana an'le tsaramaso kely vao nividiko reo ay ary mba aiza marina ao saminy tsy dia hita matetika tsony dia tena tsy haiko ry sezy mba tanina le an'le ry iny aloha hatreto fa dia isaky ny mamantona alina any foana vao mody aty indraindray ary tsy mody mihitsy ary aleo aloha angamba nomana zavatra kely ao an-trano ary ndao ary le roa
Misoa, indriva izany efa tonga? Misy lalana anga, mbola nokona andreto loka reto aho matsoko. Aleo fa izany no anaton'andria aty sady misorona feo ty antsika. Fa misy inona lesy? Angady hoe misy inona fa mba mifanala fahanginana ve, fa reto ferin'lahy reto aloha ohatra ny nadio be tampoka teo to tsy misy diany akory na dia kely azako. Izany ve? Mba nandaitra tsara izany ny fanafodina atao taminiko. Fa mba taiza marina ho anna iza lana nampiasa indreny hatramin'izay ohatra ny mbola tsy hitako nampiasa na hoe nikirakira na nianatra momba indreny mety mba fanomezam-pahasoavana kira eny nifindra tamiko angamba nihery ny dadabe andry dadako. Fa samy marina ve tsy tazandriany atsahany? Tena ohatra ny tsy tazako lesy ohatra ny tsy dia hita matetika ato an-trano ato tsony marina izy iny amin'io sady tsy any atsaha ihany koa. Ka izay indrindra nge mampametra-panontaniana eo fa zory Misoa, hiady sika manomboka izao ka miomana tsara indre. Tsy azoko hiady ahoana dia miomana amin'inona koa? Hazavao tsara fa tsy azoko ny tiany mpanoratra lazaina ka. Fa reny zavatra miseho amintsika hafahafa ireny ka ireo zavatra ny tantarainy dadafara ny fiarahamonina tsy dia hita mifandray tsara izany rehetra izany dia hieritreritra ve la hoe samy no ambadika izao sa hoe iza ny mahalala fa mba tantarao tsara marina hoe kila zavatra hitandry tamin'izany lavabato izany raha ohatra hoe tadidindry tsara. Ohatra ny maheno ny anarako dia hoe tsy saina vary atoandro indray ve ny bandy sahoany matetika masy ny bandy atao manao tompo mangatakatany foana. Samy aizakoa izy dia hoe izany hitavy zaniko fa masaka ve sahoany izy ao fa maika andena ny bandy ary inona koa ny vandravandran'le ty vao nahita nga mbola tsy masaka fa kely sisa lesy ao aloha mipetrapetra dia miresadresaka fa ninankinam-poana tany ary ve le bandy ty sa ahoana jereo any aty poziny aleo aloha ny bandy andeva ohatra misy leoana mierina mitady zeo arapany ato zaniko dia mba tsotsofo malaky ny fa tena evaramaka ny bandy tsy maintsy manao an'izao aloha rangandro any efa eto atokotany pasana aty ary mba mifiry ary aloha izao so mantsika hifanena amin'ilay mpamosavy vaniny iny aty indray efa amin'ny ray ora maraina kaika mety mbola fotoana ve izao sa efa mamonjy fodiny ireny amin'izao lera izao tena izay indray ny amin'ny laritsima fa efa any ny mpialolalana inona reny ataoko efa eto amin'ny varavarana rangaha dia izay hidirana ato no ataoko ary aloha hiakatra ao ambony ao ainy anary so otrahatra ety any zay tonga dia aloha hidiny aingany dia tongotany ity dia miditra aingana raha azo atao zay efa voalavaka ka dia aloha esorony ity sariny eto ity zay tena maizina izany ary aloha tsy mpovina amin'ity jiro kely efa metiko ity izay afaka hidinana ato eo kosa misy tohatra azo hidinana ka aloha midina amin'izay ary maizina izany sady mieboka be izay moa mahafasana mifasana azy ka tsy atao agaga tena mbola varavarana roa be reto ity izany le mivoaka dia ity le miditra ao anatiny aleo atosika zay dia aiza mireto kevitrevitra be reto moa izany midirana raha mifanazavany dadafara izao dia ireny sopirana miakatra metsinanany ireny izany hoe somary miakatra amin'ity ambony ity izany ny lalana tena mendrika trano mihitsy izany misy etazera maromaro fa reto faty maromaro mivalapatra reto ohatrany hoe mivalapatra be izany ohatrany hoe misy nanakirotana aleo rangaha amin'izay tokony ho jerena no aleha farafara fahafiry moa sy dadafara ray roa telo
Efatrady. Eo amin'ny fahadimo izy misy mivaravaram-bato mitokana dia ao ny tokony isy any dadabe Andritsy Marofy ary tena natokana efitra hafa mihitsy any izy izany. Oay! Ary nakaisy dada sy mama teto. Angamo tsy teto ny toerana nasiana azy. Sa ve ireo lamba miparitaka be ireo ambany ireo? Dia fa ahoana koa izao ka? Tena mety nisy miditra tato raha izao paoziny izao a. Aleo aloha miditra sy amin'ny toerana dadabe dia ho hita eo ny tohiny. Tena mafy be ty varavarana iray ity. Aleo rangasy na ezaka kely aloha. Ay kosaka. Ary aleo miditra dia tsy lovina. Ary feoniny kosa miongo izany. Aiza kosa irazana eto ambony mety vato fandrinita. Tena mila manatona amin'izany feo izany aho. Sa ve nitsangana teto dadabe e? Dadabe a? Dadabe? Za ihany ve tia? Zavokely ny zavokyafinao e? Zanaky ny zavokelinao mantsy e? Misy mikitika ny tongotra. Fa inona izany e? Mifoaza ry mama sy dada fa maty ato ny zanakao a. Mama! Dada! Kay! Maty alamosiko. Kay! Fa naninona re e? Ary tao maizina be ato. Fasana. Tena fasana ve ato. Kay! Ary inona kosa manindrona be ato andamosiko ato izany e? Toa zavatra lavalava misy maranitra ny lohany. Sa ve taolana ity? Tena ie, taolan-davy ity ka. Tsy taolana indray ity ka. Ohatra ny zavatra hafa mihitsy. Iza hoe ilay jiroko teo. Tena nipitika angamba tamin'izany enjera teo. Mety tsy mazava kely ambanin'ny vato itsy angamba ka. Aleo alay. Fa inona indray izany e? Toa ny voalavo be itony rangahy. Mila napaka lalandra. Zahay vao azoko ity ka. Ary aleo tsy lovina hoe. Ary inona ry izany marokoroko amin'izany? Dia misy ohatran'ny kisarisary ny vatany. Tsy tia ve izany tehan'izany? Somary eo amin'ny 7 cm eo ny halavany. Dia matsoko ny lohany. Botabota ny vatany. Ary misy sary sikotra izany ny paoziny. Tena le tehany ity e. Fa ataonareo inona? Ka fa mifona re. Tsy azoko. Tsy azoko fa zanany inona e? Avelao ahy. Mangina aloha e. Avelao ahy za. Tsy misy mialamainy izany eto tia. Nitady loza matsy teny samenakavy. Avelao re tompoko. Fa naninona? Aiza koa ary izany feo izany e. Misy olona miteny izany nefa tsy hitako. Atoko to maizimaizina be izany. Fa izy izany dia aiza ary tia misy aty e. Aza maika tena fa mbola ho fantatry tena foana e. Petratrana aloha dia ndretrara. Sao dia ho fatry lereo mako. Eo mbevavy efa antitra be izany. Dia mipetra tsara ho nefa za ary tia mifatotra eto ambony vatolampy. Asa mipelepelika e. Tena mafimafy be mantsy izany androko izany eo amin'ny lamosiko. Foay ato a. Solo ty taty e. Ary aza miseho mafilo eo teny e. Mangina eo. Andana bilekala be maso andizy kely aloha eo ambony ny fataky ny miseho mafilo izy izany a. Solo eto a e. Solo aty a. Mangina eo e. Oe. Topity lava be maso be ty tamanatony ty. Izany aratsiny e. Vonjeo e.
Lava ratsy pozy be fa tsy ilay fahita mahazatra. Io sory eo amboniko eo io tsara ho atena mihitsy zay rehefa tsy mahay mipetraka tsara ka. Torany zay matotry miteny trony. Memenina matsiravina. Mbola aiza nefa ny azo ateny tsy mbola manomboka akory zao ny kilalao. Tena voa marina. Sandriko. Ary aleo mody manao torana eto aloha fa amin'izay mba tsy hita le biby ratsy tarepetio. Tena ratsy ane zany raha biby. Ary inona koa ary samy malemilemy voatsapako ato izany. Sa ve dia ho sanatria ve fa mbola le biby lava teo ihany. Misy akanjo tiako. Aleo hoe tsapaina tsara. Fa inona moa zany le mbola mikofokofoka ao ambadika ao zany. Sa ve mbola miaina ihany le totombitana teo iny. Fangamotsitorana izy teo. Otrikala be vao maso fa nataondriko iny izy teo angatsy ny toraniny. Fa mbola reko mikofokofoka ao ihany mandriky no sa aleo hoe noko tsara. Ary feo iny ary zany mipidipidika ao ambadika ao zany. Aleo hoe tsy metsika mahery fa sao dia ananandoza etiko. Fa ty akaiko ty angamba atao olona ka. Voatsapako nisy lava maso sy orona teo. Zany hoe ny lohany zany ny voatsapako iny. Ary ty zany ny volony. Teo lava be izy zany. Raha azoko tsara ane zany dia vehivavy ty akaiko ty. Efa maty ve sa mbola velona. Iza koa anefa io so dia mba misy soa ary io. Io sanatria dia ka niaraka nisy nakatao an-trano tao zay na voamankiran-dratsy izay mianaka. Iza koa le nakakeriny anay tao. Tena tsy te vaovao amiko aloha le feo analitra be teo. Dia tonga dia batao ariny le kely izy roa dia eto any Andavabato Lanja ohatra ny kisoa etina midy eny atseny. Angana amile kely Kay, to tanana mahery be anie zany bata zany fa tsy mifanaraka amile feo teo Tena matanjaka izany Tsy misy dikany amin'ny akory no mibata any fa zany eka efa milanja ho any amin'ny atsasaky ny 70 any. Teny efa divaraina ty vao tafavoaka tao amin'ny fahasandrazana tao. Marina raha misy mahita amin'ireny tsy lazain'ny olona fa avy na misavy. Savy ny taingo-pasana ka tratrandro maraina hoza zareo. Loza angamba. Ary aleo aloha hijaiko hiditra eto an-tokotany so efa taitra izay tadafara. Dia asirika tsara atao anaty akanjo ato ty tehany ty. Ho taitra mantsy izy raha tsy hita tampoka anito eto. Dia efa tsy miditra koa izany trano izany. Ary aleo miditra ary dia mamonjy any efitra any. Joko voajoko marina. Inona koa ary dia ataonareo? To taitra be ry tony. Mpanao ratsy anga? Nareo koa lesy mahanaitra tsy. Zany raha tsy saika tapaka hatramin'ny lalan-drivotra mihitsy. Fa maninona raha tsy mifanao an'izany lesy? Fa taiza aloha ela io ary. Taiza? Ohatray, taiza hoana fa tsy azo koa. Taiza ela ny tsy tazana tato maly ariva Sa taiza hatramin'ny alina ny zao vao malala mody. Mahafata-javatra ary vele ty sa mody mitsatotsatoka eto fotsiny. Le rery nefa ohatran'ny tsy nody zany alina raha fitadidiako. Tany akabony eny lesy fa taiza hoana? Dia makany amin'ny WC ve lesy dia adiny ray mahery mihitsy vao mivoaka. Sa fe samy manana ny WC anio? Sady toa feny vovoka be mantsy ny lamosonareo ko. Sady mahasiso izany. Tena lehibe nangalam-pihinana ty ka hampangainy ny menaka amin'ny solitika eny amin'ny molotra marina. Niosana tamin'ny rindrina angamba ka. Sady avy any akabony koa ve moa tsy mba hasiso Fa inona aloha mahatonga anareo lasa be fanontaniana be androany ty aloha nefa tato ato izay tsy mba be resaka mihitsy. Aleo vaina amin'izay ny lazadina fa mitady fototra ty amiko izany Ka nareo midribla be ao amin'ny WC nefa ny olona koa ny ty mba poritra Tsy menareo lalana mihitsy. Kony tsy mandeha nareo fa ilozanareo miady varotra amiko eto fotsiny. Sala ny solika tampoka. Lasa koranga bandy fa nareo koa ny tsy aranina amiko any. Aie
Ny taratasy ity sao dia adino dia matsotra azy andray no atao lahy. Efa vonina amin'izany lesitsika. Tena saika ratsy ireny raha nisy kely fa alefa nytaniana no toa tsy mahatiko lolo. Ohatra ny tsy dia mazavazava izany. Ary aiza ary tadafara sy misy ony toa ohatran'ny mbola tsy reko hatramin'izay nidirako teto izay. Tena efa mipaiko ty ny amin'ny valora alina nefa mbola tsisy migadona eto na tadafara na misy ony. Samy indray tsy dia magaga fa efa fanao matetika ihany ilay tsy mody tato ato. Fa mba lasa aiza ary izay ireny e? Namonjy tsena ve sa lasa any amin'olona any? Raha mbola hanitsah kosa aloha tsy marina satria inona tsony ny zavatra hita amin'izao. Tsy nitongotra indray ve ny voatomboko ny angady any na ny anana indray ny voatsongo any raha hoe niava anana? Dia inona ary aloha nataoko manoloana an'izao e? So atao mba efa miatra manaina ary ty laza ratsy ataon'ny Rakaterinina ity. Tena aloha efa kiko tsara ilay boky nomeny tadafara iny. Verina miseho azo dada no mantsy tsy mba androany lesiny tsy mahalelahany lahy. Afaka ilaho maly fa androany lahy tsy omeko tsony. Tsy maintsy miady maro kely afa mba ty anakarena koa e. Ary aleo tsaiko nidirana ato so efa fetsy le ry mahita an'ireo namana efa tsy ato tsony. So lasa mailo be io. Aleo ranga mototra indray tsy misy nininy indray mihitsy dia miditra tsotra fotsiny a. Rehefa tonga ao dia tonga dia vavazana amin'ito lamba nomeniny bety fotsiny. Mety izay lasa zao ary. Dre toa mafy be ty varavaran'ity izany. Tena mity be izany ka. Efa ny amin'ny lanitra hafahavitra izay ilay tsy mahafantatra ny andro hafatesany. Vao maika mahamora zavatra izany e. Ny fika hidirana eto izao ny olana. Aleo rangahy tsy varavarankely tsy mbotsoana fa io izao no mety efa mora sombaina. Nefa moramora ihany lary samy bogosy taitra ho ny aza be a. Odry tiako araka tsy mity fa mikatopotsiny. Na moa izany fa tsy vao maika mahamora zavatra izany. Mihina mantsy fa ny fotsim-parina asiako fanafody izao no mahatonga azy io tsy nahatana ny masony intsony ka tsy vohidiny hatramin'ny varavarakeliko. Ary aleo miakatra misoto malaky ary miditra e. Zay. Nefa mahailo ihany so tsy handaitra ny zavatra. Aleo tonga dia hanany efitrano mihitsy miditra ary aloha e. Tsy misy olona ary atoko. Dia mety ho aiza? Mbola any an-dakozia ve? Aleo ary tonga dia any indray izao e. Io tokoa iny fa mifono body fotsy be io. Vita tanteraka izany. Ka kely ainako. Ary aleo tonga dia bataina dia hoentina so taraiky ny ora nomeniny be a. Opa. Ary toa mavesatra ihany izany ka. Dre, ka ito vatako taibe mifono lamba ny ato le dia. Tsika kely ry tsy mahaza mifanao fangalam-pirako fampitrahy lahy. So dia veriny lafatam-bola kely mantsy izao ka hanaovany lara ofy jamba sy polisy voalery eto aho. Tena tsy misy mamaly amarina. Sa hoe izany le hoe misy mieno. Aleo rangahy jerena any amin'ny efitra any aloha sao dia mbany e. Rehefa tsy ao tonga dia miverin-dalana izany inona moa. Dia eo sanatria ve ka hanao tony ganagana mitety asy lahy. Asa mety.
anjao ry Katerina. Vaonao ty fatorany ty raha tsy te ahita loza. Zao rehefa mafy loatra e. Ary aza bevava fa ndray mitsoka anie dia sola tanteraka io volondohanao io e. Mba metrasa fandaminana fa sao dia lasa lo eo. Fa inona ry zany no ataona zany? Mampatomakionao eo. Dia ho sanatria ve ka? Androany sisa ny andro velomako e. Rehefa samy faty ihany raka dia aleo manao ezaka farany ah. Tadafara, izay ho ah. Misy marina. Aiko ianao lasa n'le kiala tsy manjary eo aty. Andrasy fa ezaka iala eto aty. Anatony eny aminao eny ary. Moramora ihany sao dia oreny eo ianao ka tsy ho afaka eto tsika. Mbola variana manao ny ataony eo io e. Tsy ahita ny ataontsika eto. Fa aiza moa zany tsika ry Tadafara? To mangatsika be ato sady feno ohatran'ny rano tete daholo ny manodidina. Mino aho fa ato andava-batsika angambaka. Ary io mitoty ary ianao dia ampifandraisy ny tanantsika dia miezaka mamaha io tady io aloha ranety. Eo ary e. Mitady anao inona hono reto izy ka? Aza mieritreritra ny tavoaka eto fa aty amintsika ane zao fahefany. Mipetra tsara. Samy. Tena samy marina. Afaka ihany tsika ary misoa. Raha rehetra zato misy e. Misaraty eo fa tsy mitady anao fihetsika pafy eo. Samy a. Sa ihany le reto e. Eo lesy mba vaokely aloha izay fa ho faty ato anie e. Manginty. Tsy misy samsamy zany eo a. Za zao mety dia avelao aiasa. Tena tsy tompony tena ny ty marina. Misoa. Oka anaka. Mankina aloha dia aleo miandro izay ataony fa tsy azo toeriny reto. Azo ny fanafody le zanako marina. Ay tonga le kely misaotra le kely aloha fa tonga rapitaonako no ary aiza ny aza to tsy mitondra ninina fa ahoana. Efa tonga ka. Reto ary nefa saika lasa tato raha tsy tonga rapitaona ako e. Aiza le timo. Zay zao ny fanontaniako fa tsy lozanao mianahany eo fotsiny. Ka inona indray matiko tena aiza ho ako. Ka hito e. Tsima. Kosako no tonga tsy natona nasesiky ny sakafo fotsy zany tiako. Efa ela nendrasana le kely ka dia tonga soa ato amin'ny lavabatonakady fotsy e. Tonga soa. Efa ela ihany koa ny nanjakanao teto ry bebe Katerina. Marina ary tapitra androany ny fahefana no diazanao teto. Tapitra ny fanjakan'ny bebe Katerina amin'ny alalan'ny dadabe ndre tsy marofy. Ny dadabe atena zany efa lasa sakafo mibiby inandray. Efa sakafo aza manatena azy trondra izy zany. Kay nareo mihitsy zany no namovotra ny faty rehetra atao amin'ny fasandrazanay tao a. Dia noentanareo aiza daholo ary zany reo e. Ano a? Tonga vatravatra fiavy zato ty. Oka fa mifanano lazadrarinina ny aty ka tsy miraika amin'izany torabato zany e. Ny sokona ary le kely no mivokina ratoinina. Katerinina ndray a dia tsy matao masomely zany. Efa sakafo a azo tena ve zany e. Ranomasina ihany na no manonja fa mety ho tondra ka. Misamboaravoara fa tsy miotsiraka. Resaka fotsiny zany e. Tsy misy manam-pahefana mara-pahafaty zany e. Edre. Andriamanitra rery ny tompony fahefany eto an-tany na any an-danitra ka ahoana e. Ilavolefina moramora sa ampiasana ny herim-pahasoavan'ny dadabe. Edre. Ato le terra. Kiala be maso. Okiala ngita. Okiala maisa. Le samia ataovy mahity anjaranareo mamita an'io fa reto kosa dia alefaso e. Otry ato tsy mety manidiny le kifafa dia ho sanatrika lany gazoaly lavesa tonykotsy manondrana raha tsy amin'ny ady satrako mba manosika koa indraindray e. Alefa hoa. Tena feno biby isan-karazany tamy reto marina. Ty voatena loza inona reny atao e. Aiza elo ty la tany atrano le ty any azo lafetsifetsena tany sany dia sahany lava eletsy rahalahy ngely ty tsika e. Tany atrano izy aho zany mahatsy amin'ny lahy teo. Ela ty io ry kalangita petako atao mahita tena ifa tany inona reny ataoko e.
Lety ilaina ny fomba fampiasana azy ity. Ay ve laha ty kely any. Zay dia mampitsanga-moly ve ty e. Ahoana moa ilay fampiasana azy e. Tazominy eto amin'ity somary mifaingoka kely ity dia atondro amin'ilay biby. Izay mihitsy ka. Ary aloha tao ary. Zany dia mialana daholo e. Fa hiverina ho aizy dia nisy kela ratsy tare be reto hoaiza ho marina tsy manatona ty izany sady mirongatra be ty daholo. Maty bekady maty ho mbaty reto fatahoany maty ho maty tata maty. Zay ty sazany lahy ary maty asany daholo e. Izandray ary loha teo e. Ohatra ny nentin'ilay bebe tamin'ny lalam-bato io zareo teo raha tsy diso. Aleo rangahy any. Tena aksisitsisika koa amin'ity izany. Tsy maintsy avotanareo mianaka fa aza matahotra e. Dia nareo tazako amoron-drano eo maro. Ary inona izany atao? Mitady alefa ao anaty rano izy mianaka izany. Sady ohatran'ny misy biby be io anaty rano io e. Tsika avy eto nareo reo e. Ty anatin'ny etikonga tena malaky manatona ty ary rasa e. Mahalala ny jery bebe Katerina nga. Atao velomany olombelona reto Sima, avoty lesy zay Sima hoara. Sima, alaify zay e. Akady fotsy, lety a. Tena nalatsany ihany izy mianaka marina. Misy oa. Marina, tadafara. Izao kosa e. Tena nangorongorony le biby be marina. Tena le ratsy tarehy be ty androany. Velove any avy manatona koa le totombitany ty fa efa maika ho tonga amin'le fanatry Damaso malaky e. Mampananjana ny maty. Tateraka ihany ty lofilofo fahiny iverina ho tanora kely izay ho tanora kely ntikody Katerina. Lasa hoe Katerina afatry Katerina tony. Tsy misy manaiko fatanao fotsiny izany ato le tsy vaniny ty Zany amin'ny toraka vato avy aty tsy makaiza ho azy zany. Ary ampisehoako ny fahaizakely ty mamitady angapako no izany atao izany lasa miodinkodina be koa le rano. Ary reo koa le biby tony be fa sanaka vava ohatran'ireny andeha anaikitra ireny. Teo sanatry ve ka andeha andrabaka azy ary aloha amin'izay ampiasaina le tena sady amiritra an'le sary sikotra amin'ity rangaha. Eto angamba fotoana tsara ampiasana azy ty. Taizaka na sao dia ho tareto any ohatry fa tsy dadafara sy misovy ireny atsingevany rano ireny e. Sanatry ve ka efa maty aleo iady aloha. Meto amin'ity tena misy tebo ty moa izy raha le filazan'le boky dia misimotra manaraka midina manaraka an'le sary sady tondrona makany amin'le rano ihany izany. Miala ny ery Satana, tsy manan-kery eto intsony. Miala! Fa izy rehetra irezazako fa misy inondrano so lasa me malefaka ny fodin'le rano sady lasa misy orotany be zany. Fa izy zao efa ahoany zao tapitra hatreo e. Izay ho fanjakanao rava ny anaran'ity tempolo ny Satana ty androany. Tena misombaile kely ty tamitehan'iny eto maleminy loariko oka fa tsy hanao tony avela ody atiatanana fahasapisaliny maty latra tao ndeo le kalakita sakaiza tsy mahafoyo aisenitany septra Fa latsaka ao anaty rano izy marina. Tena nahodinkodin'le rano ohatran'le manao atin'le fiampotra mivoaka reny. Ary zako ty mba ahoana ohatra ny efa ninjera tsikelikely koa ny reto vady be mitatao ato ambony kato reto izany no andreo orotany be teo reo tena eo manavitra aingana fa ho faty aty koa lary tsy mandroany. Tena iny ary ny alina fa efa akaiky izany hoaiko raha tonga.
Zarery moa izany sisa no atao amin'ity trano ity. Roa andro lasa izay miseho ndray ny ady mafy ireny. Mangina tanteraka ny tanàna ny losan'izy telo mianaka. Fa na izany aza faly ny mponina fa afaka atao amin'ny kejany bebe Katerina. Tena nandritra ny taona maromarina moa izany tsy mba afaka nanao ninonina ny mponina teto fa dia nanaraka ny sitrapon'iny olona iny. Raha tsy any aloha izany hoe miaina amin'ny fiainany maizina izany. Sao maty ny levina miaraka amin'ireo hodiny rehetra tao anaty lava-bato tao. Vita ny aty fa ny mahalasa ny saiko sao dia ohatry ny hoe tsy nisy lavaka izany teo amin'ny toerana io vao nihetra ilay bombo rehetra. Fa ny mahagaga koa dia hoe akady fotsy. Mba aiza eo ary izany tsy mba tazako nahitako tao akory. Nefa nge dia voasoratra dadabe tsara tao anatin'ilay boky mihitsy io. Tena aleo ranga makeny dia any ny tanany marina. Aleo miakatra ety ambony vato lampy be ity fa ety angamba no mahita tsara an'izay ao ambany eo. Ary tena hito koa ke misy ady vory lalina dia lalina. Tena tsy mba tazako mihitsy io tamin'izaho tety. Misy andrano mikoriana dia miaraka amin'ny fasika fotsy. Sa ve tany fotsy ireny? Ary iny ry sahala amin'ny lavaka be amin'ny sisiny ireny. Ohatry ny misy zavatra mihetsiketsika izany ao anatiny. Tena aleo hidininy mihitsy hoe za efa tonga eto akady fotsy. Mety hoe reto fasika fotsy sy ady lalina ity ve no niantsoana azy hoe akady fotsy re? Maharary maharary kay. Ary ohatry ny maheno feo mitarina izany a. Aleo aloha natonana ilay lavaka teo e. Tena misy feo miantso vonjy izany ka. Mety atsy ambadika rehetra voahirana amin'ny doroboka be rehetra ve? Aleo hijerena. Toa tsy misy ninona akory ry atiko. Onjeo e. Onjeo. Tena feo amin'ny misoa izany. Feo amin'ny misoa izany e. Misoa! Misoa! Onjeo. Aiza ndry izany e? Misy rano mitsikobana ry aloha akaiky ny lavaka ry. Tena ao angamba ka. Ary aleo akanisany eny e. Ry ao tokoa misy olona maka sisiny. Toa telo mihitsy azako. Aleo anatonana eny. Misoa! Dadavara! Dia samy koa. Tena nareo ve reto? Tena faly afa mbola hitako ihany nareo. Misaotra an'Andriamanitra. Ry koa misy olona ray mipetraka mandinika be anay. Somary ao anaty lavaka maizina izy dia tsy hita tsara mihitsy. Iza re io hoe? Dia ho sanatrivy e ka aka saliko andre tsy marofy ve? Malagasy FM manan'olotra ho anao teo lava-batona kady fotsy. Tantara no soratany Diapiano manana Nasaya. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity niaraka tamin'ny fahendrena Raerinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandritra lafiny teknika Fanampy nanatontosa Rotsy Fiara